Ho anao ihany, ho anao hatrany. Goût TV, la télé autrement. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Kolo TV amin'izao maraina ny Alahady fa 7 ny volana Janoary 2024 izao. Araka ny nampanantenaina anao dia anaraka mivantana ny fanompoam-pivavahana hitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM Mianakavy sy ny taom-piasana 2024 isika amin'ity anio ity dia fotoana efa fanao isa-taona izy io fanaon'ny FJKM izany dia atolotra ho anao izany amin'ity maraina ity dia misaotra anao manaraka ny televiziona. Inona fa efa eo am-piandrasana rehefa fotoana foy dia minitra vitsy dia vitsy dia hanomboka izany fanompom-pivavahana izay totosain'ny FJKM eto Antananarivo izany. Ny FJKM rehetra moa izany izay totosaina amin'ity anio ity izay araka ny olazaina teo hoe fitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM Mianakavy sy ny taom-piasana 2024. Nanomboka tamin'ny fitorany fotoana tamin'ny fitora maraina tao anatin'izay moa ny asa sy ny fampahirezana tamin'ny fitora maraina ka hatramin'ny 7 maraina ary teo anyelanyelan'izay noentina ny andrasana ny fanombohana ny fampom-pivavahana no ny iray ireo antoko-pihira mitambatra izay nanao ny hira teo na mandra-pahatonga ny fotoana hanombohana ny fampom-pivavahana. Afaka minitra vitsy isika teo dia efa hanomboka ny fampom-pivavahana koa manasa antsika rehetra ary ho hiaraka ho linany amin'izay ho an'izay tsy afaka mariana trano moa fa maro dia maro ny olona no tonga ety ary mbola betsaka ny mitanjo zotra avy any ivelany rehetra any hiditra eto feno ary azo lazaina hoe hipoka ny toerana ety amin'ny toeram-panomanana ho mpitandrina ivato izany dia ho antsika rehetra izay maniry ny mikasa andeha ety dia afaka mandeha avy ety trano. Ho antsika rehetra moa izay misafidy hijano tokantrano dia mivantana eto amin'ny Kolo TV ny fandaharana ny fanompoam-pivavahana izay ho tanterahana eto dia omenantsika trany andray ny mitarika sy ny mitorotena. Ny mitarika amin'ity anio ity izany dia Andriamato Rakotobe Rajaomanjato Doda Herso mpitandrina mpanolo-tsaina ao amin'ny birao ny mpiandraikitra Foibe FJKM. Ny mitoroteny kosa Andriamato Andriamampianina Zaka Armas mpitandrina filompanampy ao amin'ny birao ny mpiandraikitra Foibe. Ny manao ny feokira kosa dia ny Fimpized FJKM izay efa ampirisihana ho atsangana isaky ny fiangonana. Ny mamaky ny tenin'Andriamanitra mamaky ny hanomboka ny fotoana isika izao zany dia anaraka izany.
rehetra riava ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Irahantsika mamaky ny Salamo 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Salamo 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Orian'izay ny hira 970 ny andininy rehetra. Hira 970 ny andininy rehetra. Irahantsika mamaky izao ny Salamo 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 amin'ny anaran'ny Tompo. Avia aoka isika iobo ho an'i Jehova, aoka isika nao fefaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka nao fefaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary manjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avy, azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia noforonony ny tanany. Amen. Hivavaka isika rehefa. Andriamanitra Tompo sy mpahary anay eo, dia ranao izahay no ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaronay velively koa, nefa ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no naharianao ny tany sy ny lanitra. Ny teninao dia mpahary hatramin'ny voalohany. Koa anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, dia tafavory eto anatrehanao izahay mba haharianao anay indray
hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanatenanay ianao, fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita na ny ranao azy. Ko ankehitriny, tanteraho ny asa na ny ranao azy mba hahatonga anay andray ny fahafenoany Kristy sy ny fahatanterahany fifaliany. Hoderainay sy ankalazainy mandrakizay eny ny anaranao, noho ny amin'ny asanao sy ny voninahitrao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jeso nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana zay afaka mipetraka ry avana. Aoka hoenoitsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko 7 ny 19 hatramin'ny 20. Apokalipsy toko 7 ny 19 hatramin'ny 20. Mivaky ito zao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raika eo ambonin'ny seza fiandrianany, izay manantsofina aoko izy haino, izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Sambatra ny mahay tsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Irahantsika manao ny hira Salamo 520. Salamo 520 no irahantsika. Jamani,
Anatrehany izany tenin'Andriamanitra milaza ny sitrapony amintsika izany riavana. Dia mahatsiaro tokoa isika ny fahalementsika, ny mahampanota antsika ko andeha hiaikelika eo anatrehany tompontsika. Hivavaka isika. Mamindrafo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny ny fiantranao, vonoy ny fahadisoanay. Sasao madio zay mba ho afakelo, kary diovy zay mba ho afa-pahotana, fa tsy tsaronay tokoa ny fahadisoanay. Ary eo anatrehany mandrakariva ny fahotanay. Taminao dia taminao ihany nanotanay, ary zay ratsy eo masonao nefa nataonay, mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy hanantsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka ny literahananay, ary tamin'ny fahotana ny torotoroninanay ny reninay. Indro fahamarinana ho ampony sitrakao, ary fahendrenao miafina no ampafantarinao anay. Diovy izay ho afa-pahotana dia hadio, sasao izay ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faraviravony zahay, hifalian'ny taolana zay voavakivakinao. Afeny ny tavanao ny fahotanay, ary vonoy ny elokay rehetra. Tolory fomba dio zahay Andriamanitra, ary avaozy iorina marina ny fanahinay ato anatinay. Aza manary anay alina eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fananao masina aminay. Ampodio aminay ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toano ho fanahy mazoto izahay. Fa tsy ny fanatitra ny sitrakao, raha izany dia nomena ihany. Ny fanatitra ho anao Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha tsika manao ny hira fahaenina amin'ny 750, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Enina amin'ny 750, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo.
Antsika eny ampelatanana ny hira fa 470 ny andinin'ny faharoa sy fahatelo. Hira fa 470 ny andinin'ny faharoa sy fahatelo izay ho ataontsika aorian'ny teny famelan-keloka. Ho anao izay mibebaka marina tokoa, mitsangana handray ny teny famelan-keloka tolotry ny tompo antsika. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Hoy koa Jesoa, satria velonao dia ho velona koa ianareo, dia ambara aminao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elokao no ny anaran'ny masina midera ny tompo. Sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iara-manonina ny fanekempinoana apostolika anambaratsika ny finoatsika eo anatrehany izao tontolo izao ao anatin'izao fampipovavahana izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virginy, nijara nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy ny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana riavana izay afaka mipetraka. Iroso eo amin'ny filazana ny raharaha-piangonantsika anatanteraka izany ny tompon'andraikitra manandrify izany raha teo. Miorena tsara aza miova Koritianina voalohany 10:7-15 miarabantsika rehetra nomeny Jesosy zao taona vaovao 5:24 zao omba sy hitantsika hatrany Jesosy. Ataoko mialoha riavana fiarabana sy ny fisaorana antsika rehetra ary manaraka izany no tsara fantatra eo amin'ny raharaha fobe FJKM. Fiarabana sy fisaorana lazaina ty ambolohany ankoany Andriamantoa sy Ramatoa isany miaraka ny vady sy ny ankonana izay miaraka aminareo. Miarapa sady misaotra Andriamantoa filohan'ny FJKM mivady sy ny bron fendraikitra fobe mivady avy. Ianareo mpiandraikitra fobe rehetra
ianareo brampinaikitra fobe teo aloha ianao andriamatoa filohan'ny fijekema telo mivady sy ianao ihany koa andriamatoa président filohampirenena teo aloha miarahaba tompoko ianareo mpanatanteraka toy ny départemanta ny fiangonana mivady toy ny départemanta ny sekoly mivady toy ny départemanta ampiasy ny vola sy ny fananana ary fampampikarina mivady ianareo mpanatanteraka teo aloha na sekretera generaly na antonian'ny départemanta Isatsokajy ianareo président synodal rehetra miaraka amin'ny broso d'apartany eto Madagasikara trany mpitandramasina zay manaraka azy ho fampivavahany zao ianareo tonisy taliany sampana sy sampanasa ary ny asa miaraka amin'ny bronso sampana sampanasa ary ny asa eto amin'ny fobe fitsekem ianareo talia amin'ny toeram-panomanina mpitandrina sy mpampianatra sy université Raveljon miaraka amin'ny komity ao amin'ny avy ianareo komity sy vomera eo amin'ny fobe fitsekem ianareo talia farim-piatady mpampianarana ianareo mpitandrina sy mibron fitandremana sy ny fiangonana miaraka amin'ny kristianina rehetra ianareo talia tsekoly FJKM sy ny mpampianatra miaraka amin'ny mpianatra FJKM rehetra ianareo loholona sy dekona eto Antananarivo renivohitra manatanteraka zao asa fanompoana izao ianareo sampina fifoazana fobe FJKM zay nitarika sy nanao isy fampaherezana tamin'ny fampavana tamin'ny fitoramaraina teo ianareo sampina atareo kristianina zay mandray anjara hira ianareo fikambana mpitendra vamaneno ianareo brasoltena ao amin'ny FFKM na fiombona fiangonana kristiana eto Madagasikara ianareo brasoltena amin'ny FFPM na fiombona fiangonana protestante Madagasikara ianareo missionnaire vahiny rehetra zay manatrika etona ianareo fiangonana sy fikambanana kristiana miara-miasa amin'ny FJKM isika mpiasa rehetra sy mpandrara rehetra amin'ny fobe FJKM ianareo fiangonana na fitandremana sy kristianina rehetra zay nitona mambavaka sy nanohana tamin'ny fanatanterahana zao fampiompivavahany zao mitodika aminareo ray aman-dreny ara-panjakana maneho ny fiarabana maneho ny fisaorana ary dia lazaina ty amboalohany araka milaza teo ny Andriamatoa sy Ramatoa miaraka amin'ny vady sy ny ankonana zay miaraka aminareo ny solotena amin'ny filohan'ny repoblika sy ny mpiara-miasa aminy ianareo sénateur sy mpiara-miasa aminy ianareo solombavam-bahoaka sy ianareo mpiara-miasa amina ny solotena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ianareo ministre mpikambana ny gouvernemanta sy mpiara-miasa aminy ny solotena ny lehibe ny gouverneur sy ny mpiara-miasa aminy ny solotena ny préfet ny mpiara-miasa aminy solotena ny koa na lehibe ny district sy ny mpiara-miasa aminy ianareo olo manakaja ambony sy civily ary miaramila ianareo be ny tanàna sy mpiara-miasa aminy ianareo sefokotany sy miara-miasa aminy miarabanareo minarany tompo Jesosy misaotra nareo nanatrika zao fampiompivavaha zao toy izao manaraka zao ndrarahany fiangonantsika fobe FJKM ny fivorian'ny mpianaikitra fobe larana fahavalo taorina synodal lehibe fahasembyfolo tany Sambava dia ny 3 ka hatramin'ny 30 aprily 2024 ao amin'ny CFD Ampanjana ny fivorian'ny mpianaikitra fobe larana fahasivy dia 1/12, 2/12, 3/12 jona 2024 ao amin'ny CFD Ampanjana ihany koa synodal lehibe faharoapolo ho tanterahana ny 13 ka hatramin'ny 20 aogositra 2024 any Fort-Dauphin na Tôlanaro synodal apartany Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona ny raha eo amin'ny sekoly FJKM ny 5 ka hatramin'ny 7 mai dia natateraka ny andro sekoly any Nosy-Belleville izy ireo avy amin'ny université Raveljon mitony fandraisana mpianatra ny taona 4 sy 5 sy 4 fa misy lalam-piofanana afaka isafidianana na gestion na droit na informatique na communication et multimédia ana amin'ny taona voalohany L1 M1 izany avy amin'ny sampana fivoriana laika fampiompivavahana fitondrana mambavaka ny tao ampiasana 5 sy 4 sy ny orana sampana fivoriana laika ny alahady 20 janoary io zao amin'ny FJKM Hatsapandrano ny fivorian'ny komity fobe sampana fivoriana laika 9 febroary 2024 ao Mamre Sabotsinamena avy amin'ny Dorcasy lasitselatra dia ny 13 janoary 2024 atao amin'ny FJKM Mandray Soro Kristy Fejoro synodal apartany Antananarivo Atsinanana ny fankalazana ny 20 mars dia 2024 dia atao amin'ny FJKM Arivomamo martyra fitiavana synodal apartany Arivomamo vaovao avy amin'ny fobe arsiva zay ivina fa 9 febroary 2024 alahady ny arsiva fotoana itondrana mambavaka ny asa amin'ny fobe arsiva zay anatantarantsika ihany koa ny rakitra sy ny adidy mifanandrify amin'izany avy amin'ny safify na sampana fifoazana fobe
ankalaza ny fahadimy efapolo taona ny sapana fifoazana amin'ity taona ity ka ny fampitana ny trano eny Ambohimanga no tanteran'izany dia ny rihana ambany sy ny rihana voalohany no Tsangambato. Avy amin'ny trano Prity ankalaza ny faran'izao taona ny trano Prity FJKM ny taona 2024 koa miantso antsika rehetra terem-panao komity fankalazany noho izany tonjobily izany mba hanantony any amin'ny fitoerana imarevolanitra misaotra antsika rehetra ary mbola manentana antsika rehetra amin'ny fiara-miasa amin'ny fantana ireo boky ao amin'ny trano Prity imarevolanitra. Avy amin'ny fivavahana amin'ny teny anglisy afaka miara-miasa amin'ny fitandremana ty andray fampivavahana amin'ny teny anglisy ary zay mpitandra anko vonina sy afaka hitoroteny amin'ny teny anglisy dia vonina hanatanteraka izany iary amin'ny asin'ireo izy ireo. Ary efa misy ihany koa ny perikopa amin'ny teny anglisy sy ny firana amin'ny teny anglisy. Avy amin'ny fikambana amin'ny teny zava-maneno araka ny fanapahan-kevitry ny Fobe Riavana dia mijoro ara-dalàna ny fikambana amin'ny teny zava-maneno na fipizedra na any eto amin'ny Fobe FJKM azo hitantsika orinao izy mitendry na any amin'ny sodapartany na any amin'ny fitandremana dia isika rehetra samy manohana mitondra mambavaka azy ireo. Momba ny kianja eto zay rahantsika miara-mivavaka eto na ny toeram-panomanana mpitandro eto Ivato dia entany isika fitandremana manerina ny sany FJKM fa hiezaka tsika ary asa hozaraina amintsika amin'ny fanamboarana izao atao hoe gradin satria fa hitantsika fa mimetsika tsikelikely mididina tsikelikely ary misy koa tamboa zay ao ambadika kely ao ka hozaraintsika fiangonana manodidina sy ao amin'ny sany FJKM ireny ka raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herintaona tahaka izao indray raha sitrapon'Andriamanitra dia hiova indray ny endrika zay ahitanareo izany. Avy amin'ny sekoly FJKM ihany koa Riavana dia noho ny fandalovan'ny rivodoza dikely dia rava tanteraka ny sekoly FJKM ana branche sodapartany faritany voalohany atsiranana noho izany toy ny fanaontsika miara-menta antsika mifampivavaka fanohana manome ihany koa zay anjara ablikintsika ka ny fanomezana dia atolotra any amin'ny Fobe fitondran-tsekoly FJKM na any sodapartany faritany voalohany atsiranana na faripatetym-pampianarana izany. Momba vehivavim-pitandrina atsony anareo vehivavim-pitandrina rehetra tonga anatrika amin'ny fiampiarabana ny taona 2024 ny alatsinainy 20 janoary rapitso zany izy fiaraha-mivavaka amin'ny FJKM Ambodafana voasana sodapartany arivo avaradrano rehefa vita zany dia miara misakafo ao amin'ny espasy Imao ianareo. Ny fambolena ala ny sabotsy 20 janoary ho avy zao eny an-danona Manjakandriana no hanokafantsika amin'ny fotoam-pambolena ala na ataontsika fambolekasy fambolena ala zany filaza azy amin'ny taona 2024 tia. Misy fiarambonana 5,000 alina no sarany mandroso mivelona sezo tambarinandriny eo akaikiny Mahamasina no fiangana dia amin'ny fisoratany narina amin'ny Fobe FJKM misy sakafo atoandro 10,000 ariary. Sodapartany amin'ny fitandremana dia afaka manomana na manao fandaminana amin'ny fiara manokana afana miatrika izany. Ny sekoly FJKM dia ny 20 febroary any Andranofeno hanatanteraka izany fambolena ala izany koa izy. Komity ny fiainam-pianakaviana efa mivoaka ny boky mirakitra amin'ny fampianarana sy ny toroteny herinandro ny fianakaviana FJKM ary dia amidy aty an-toerana zany ary dia ny alatsinainy moa 10 febroary ka hatramin'ny sabotsy 10 febroary no hanatanteran'izany. Misy mivarotra koa any amin'ny libreria FJKM sy ny mpiara-miasa rehetra. Feno 50 taona natsotsika hoe tonjobily ny sampanasa fikarohana sy ny fandelanam-pinoana mankalaza an'Andriamanitra sika ka ho tantarahany zany amin'ny sodapartany Thomas mivadiny filazantsara amin'ny alahady 6 febroary zao amin'ny fotoam-pahakalazana zay fanokafana izany ialohavan'ny kolôka izany. Ny kristianina mahafoy mpiandraikitra Fobe zay nivory ny 9 ka hatramin'ny 13 oktobra lasa teo Riavana dia nanapa-kevitra fa ery sy atao hoe kristianina mahafoy no hanatanterana zany. Inona moa zany reo kristianina te handray anjara sy vonina nohana mivantana ny Fobe FJKM. Ahoana ny fomba hanatanterahana azy misy compte bancaire homenanareo misy ihany koa ny laharana mivola atolotra anareo na 038 20 015 58 Fobe FJKM no misy ao anatin'izany. Inona moa no antony fandraisana anjara amin'ny fivelomandreo mpiasim-bonana amin'ny asa fitona filazantsara sy ny asa ny fanabeazana zay tanterahany izy ireo. Marina fa isy raka misy karatra kristianina mahafoy ary raketina ao anaty fisy manokana nezaka ataontsika rehetra. Manaraka izany ihany koa Riavana dia misy fitiliana hataon'ireo mpitsabo
na fitiliana tositra na diabeta na VIH zay miakatra tokoa ny tany zany a afahantsika mahafantatr' zany maimaim-pony zany amin'izao fotoana misy zao a dia efa misy toerana misy araka zany tahaka zany koa ny tranovato faravohatra zay miara-miasa manokana amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eto an-toerana dia mandray ny olona rehetra misy toeram-pitsaboana ao efa 70 taona ny orenany a afaka mandray re tolotra rehetra isika ary mamangy sy mitsidika zany raha misy antony tsy fahasalamana ary misy ankoa ny fitiliana zay ho tanterahantsika araka izany ny aty-pamaranana riavana dia rakitra telo no ataontsika ny rakitra voalohany a dia fanomezana ataontsika ny andriamatoa amin'ny Betsekema satria anio no fitondrantsika mambavaka sy ny fanaontsika hitamaso zany ray aman-dreny izany manatrika antsika tona izy mivady sy ny ankonana ny rakitra faharoa dia fampandehanana raha sy ny fampitaovana rehetra nanatosana zao fampivavahany zao ny rakitra fahatelo ho fanatsarana sy fanomboana trany zao kianja irahantsika miara-mivavaka zao isa-taona efa farina ny fampavahana dia reto ray aman-dreny eto anoloana sy ray aman-dreny ara-panjakana no melo lalana hatsika dia manaraka amin'ny fandaminana rehetra isika ny tonia departemanta ny mpiasa sy mivola sy mifananana ny fampamokarana no mamarana zao filazana ny raha izao dia ho n'Andriamanitra rery ny voninahitra toy izao indray riavana ny synodam-paritany fiangonana mpanampy ny fiangonana manampy ary ny sampana sy ny sampanasa na tontosany adidiny 100 amin'izao taona 2022 izao ka voaray hatramin'ny 10 janoary 2022 ny synodam-paritany atsimon'ny Arivombiray laharana fa 520 ny fiangonana mpanampy voalohany sy faharoa ary ny fiangonana manampy avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana laharana fa 10 ny FJKM Ambatomena FJKM ambony loha Jerosalemako FJKM ambony Nampamarinana FJKM Parabe Famonjena FJKM Anosy-Patrana FJKM Anosy-Vavaka FJKM Atsimony Mahamasina FJKM Isotro Fitiavana ary ny FJKM Ivandry Firaisana ny fiangonana mpanampy faharoa ambany lalana finoana Ambohijanahary Antehiroka Fahazavana ary Betafo Fanavaozana ny fiangonana manampy FJKM Ambatolampy Antehiroka Fitiavana FJKM Ambohijanaka Fivoarana FJKM Ambohinambo Fiderana FJKM Andavamamba Philadelphie FJKM Andavamamba Kristi Velona FJKM Kadindravola Ivato FJKM Ivato Seranana Vavadiny Lanitra FJKM Namontana Fialofana avy amin'ny synodam-paritany faha 120 fiangonana mpanampy voalohany FJKM Ambohipotsy Rasalama Martiora FJKM Kadimbahoaka Alasora Betesda ary ny Farihy Famonjena ny fiangonana manampy avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana laharana fa 12 FJKM Ambohy Malaza Firaisana Kanana Vaovao FJKM Ambohy Tantely FJKM Ambohy Tsarahaba FJKM Ifaliarivo Ambanidia FJKM Somanandrary Miaradi FJKM Ambohy Miandra FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo ireo ny avy amin'ny fiangonana mpanampy faharoa ary ny Ambatomaro Fezoro Ambatoroka Finoana Antanambao Fahazavana Ambomangakely Ikianja Fiderana mahazo arivo fanilo fitahiana ny avy amin'ny fiangonana manampy avy amin'ny synodam-paritany atsimon'ny Arivombiray laharana fa 520 fiangonana manampy Betela Fahazavana Ambotavo avy amin'ny synodam-paritany Kristy Viavanantsika Avaratra Atsinanana Krifa laharana fa 520 dia fiangonana mpanampy voalohany FJKM Antala avy amin'ny synodam-paritany faritany voalohany Antsiranana na laharana fa 720 fiangonana mpanampy voalohany dia ny FJKM Antsiranana Fahazavana FJKM Tanambao Antsiranana FJKM Ziona Famonjena Nosbe FJKM Ambilobe Kristy Fahazavana ary ny FJKM Jamanjary Fahasoavana Nosbe avy amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano laharana fa 720 avy amin'ny mpanampy voalohany FJKM Ambondrona Firaisana FJKM Analamahitsy FJKM Andravoangy Fivavahana
FJKM Anjanary Martiora, FJKM Akady Fotsy, FJKM Tranovato Ambatonakanga. Ny fiangonana mpanampy faharoa, ny FJKM Tsapandrano Fiderana ary ny FJKM Katikely Ilafy. Avy amin'ny synodam-paritany Maheva-Tsara, larana faharoapolo, dia ny fiangonana manampy fanambarana tsara tanàna. Avy amin'ny synodam-paritany Maitsatrasoa, larana 520, fiangonana mpanampy voalohany, FJKM Tarandolo Fitiavana. Avy amin'ny synodam-paritany Maheva-Rano Miray, larana 520, dia ny fiangonana manampy Betela Fitiavana Bealanana. Avy amin'ny synodam-paritany Miarinarivo, larana 720, fiangonana manampy Fenoarivo be Fahasoavana. Ny synodam-paritany Mandritrano Mpiambina, larana 720, dia ny fiangonana mpanampy faharoa FJKM Soavinandriana Andony Hermone. Ary avy amin'ny synodam-paritany Vavahadin'ny Filazantsara Tomasina, larana 130, dia ny fiangonana mpanampy voalohany Tanambao Fahadimy Tomasina. Avy amin'ny synodam-paritany Toliara Fiavaozana, larana 730, dia ny fiangonana mpanampy voalohany FJKM Toliara Rasalama Martiora. Misy ihany koa ny any ampitan-dranomasina dia ny FJKM Montréal Canada. Ireto kosa ireo sampana sy sampanasa ary asa eo amin'ny foibe FJKM nahavita ny anjara didiny 100 ny sampana fifondronana laïque, ny sampana mpanazava stily, ny universitaire Velitsona foibe ao Pandrana ary ny assurance Arika FJKM. Angatahana anatiny ety anoloana ireo solitena avy amin'ny synodam-paritany voalaza teo dia ny président synodaly ary ny filohan'ny sampana sy ny sampanasa handray ny certificat izay atolotra ankehitriny ka indray mandray ny filohan'ny FJKM amin'ny solitena Mpiram-Pendraikitra foibe ary indray mandray ny secrétaire général ny solitena ny mpananteraka rehetra. Synodam-paritany 520, synodam-paritany 10, synodam-paritany 120, synodam-paritany 520, synodam-paritany 420, synodam-paritany 720, synodam-paritany 720, synodam-paritany 20, synodam-paritany 520, synodam-paritany 420, synodam-paritany 720, synodam-paritany 720, synodam-paritany 130, synodam-paritany 730, ny solitena avy any amin'ny Montréal Canada raha misy tonga ao ary ny sampana SFL, ny Sampatia, ny Unifra foibe ary ny Arika eo ihany. Araka izany dia omena fakasitrahana, mari-pakasitrahana sertifika ireo synodam-paritany fiangonana sampana sampanasa ary asa nahavita 100 isan-jato ny adidy taona 524 voaray hatramin'ny 15 janoary lasa teo, izany hoe omena fakasitrahana izay nahavita melosatra ny 524 zany ity vao hitsahantsika kanefa ny azy ireo efa vita sahady ny adidy 524 dia izay nanomezana azy ireo sertifika mari-pakasitrahana manasaka ihany koa ny fampopivavahana izay fotoana izay. Eny ary dia mbola eo am-panolorana izay mari-pakasitrahana ho an'ireo izay natanteraka ny fandoavana ny adidy taona 2022 izay hatrany moa zany isika izy ireo amin'izao fotoana izao marihana hatrany moa fa ny nitondra ny filazandrara tao anatin'izay filazandrara izay dia ny docteur Rakotondrainy John Mpitandrina, secrétaire général ny FJKM izay no nitondra ny filazana ny raha teo ary araka izay dia mbola manasantsika rehetra ihany koa raha toka mbola mikasa ihany isika aloha ny andalana eny fa mbola vao eo am-panatanterahana ny fanombohana ihany moa zany izao. Betsaka araka izany ny olona izay efa nolazaintsika teo no tonga manotrona ity amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato izay fa asaina ihany koa isika raha toka mikasa haniry. Izy ity moa zany dia mivantana hatrany eto amin'ny Cool TV FM dia manasantsika rehetra ary anaraka hatrany izay fandaharana izao.
marina ihany koa fa ny mitendry ny zava-maneno dia ny Fimpized Foibe FJKM izay mipetraka ery aloha ery, dia ny manatanteraka ny rindrakira talohan'ny fampopivavahana sady manafana ihany koa izao fotoana izao dia ny fikambanan'ny antoko-pihira STK Foibe FJKM izay efa fanao ihany koa, marina ihany koa fa ity fotoana anio ity dia efa fanao isa-taona ny Foibe FJKM fifampiarabana ny fanao izay fampopivavahana hitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM mianakavy sy ny tao-piasana 524 hatrizay tao anatin'ny roa taona zany izy ity efa mifindra tetỳ amin'ny toeram-pamomanana mpitandrina tetỳ Vato ary dia tena malalaka tokoa ety, mbola misy toerana malalaka atao amin'ny sisiny ato raha ohatra tsika ety akaikaiky ity ka maniry mbola ho avy, dia andray anjara vavaka zao isika. Dia raha laza voninahitra natolotra ianao ry Tompo Andriamanitray, dia ianao ilay ity anay ka nametraka asa ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Sotranao ny amin'ny fandaminana izay nataon'ny mpiandraikitra Foibe ka isin'ny fizarana didy maro samihafa eo anivon'ny synodam-paritany ny sampana ny sampan'asa ary asa. Ary mankasitraka anao izay Tompo noho ny asa lehibe ny tanterahanao ka isiny reto synodam-paritany ny sampana ny sampan'asa asa eny hatrany ampitan-dranomasina aza efa nanatanteraka sady ny adidiny 100 mangataka aminao izahay mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ireo asa maro samihafa izay mbola ho tanterahany akoatra ny adidy tanterahana aty amin'ny Foibe. Nefa mivavaka ihany koa izahay Tompo ho an'ireo efa navita amin'ny apahany sy rehefa nanatanteraka ihany koa izay mety ho mifanandrify mba hombanao ka havita 100 ihany koa. Ary izay menakavy dia samy havita ny adidy amin'andraikitra izay nankinina aminay, dia ho tanteraka aminay ny teninao fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanaina ao aminao Tompo sy Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany, ametrahanay ny asan'ny Foibe FJKM mba ho tanteraka sotoa amin'ity taona 2024 ity. Misaotra Jesosy. Amen. Iroso eo amin'ny fanatazana ny rakitra isika ho fanatanterahana reo adidy aman'andraikitra samihafa hanehoantsika koa ny fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangona. Araka ny fandaminana teo dia arahana arak'izay izany fanatazana ny rakitra izany ary ny atoko-pihira izay efa miomana no hanatanteraka ny hira.
mahafinaritra dia satria mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra zany ny ety amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato amin'izao fotoana izao ka ny atokom-pihira mitambatra no manafana izany fanatanterahana ny rakitra izany ny maria tsara hofantarina amintsika ihany koa fa rehefa tonga ny fanatanterahana ny vakiteny sy ny toriteny ny mivavaka alohan'ny vakiteny dia Ramatoa Randrianja Voangy mpitahiry vola ao amin'ny Brown ny mpiandraikitra Foibe ka ao amin'ny toriteny ndray kosa dia ny mpitandrina Andriamampianina Zaka izay mpitandrina filoham-panampy ao amin'ny Brown ny mpiandraikitra Foibe izay no mitondra ny tenin'Andriamanitra ny Andriamatoa Andriamampianina Zaka Armasy mpitandrina izay zany no anatanteraka ireo fanatotosana ny vakiteny sy ny toriteny dia inonan-trano moa fa isika rehetra na dia tsy afaka azy anotrona izao fanompom-pivavahana ety amin'ny toeram-panomanana ety Ivato izao dia manaraka ihany koa ny eto amin'ny fandaharana ny eto amin'ny fandaharana mivantana totosain'ny cultivé. Araka izany dia ao anatin'ny fanangonana ny rakitra isika dia ampatsahivina isika fa ny mamaky ny teny vakiteny voalohany ny Isaia toko 222 ka hatramin'ny faharoa dia Ramatoa Rakotondrana Ividomoina tono ny departementan'ny sekoly. Ny mamaky ny vakiteny faharoa ao amin'ny jauna toko 221 ka hatramin'ny 12 kosa dia Andriamatoa Robson Radolalaina Joary mpitandrina tono ny departementan'ny fiangonana ary ny mamaky ny vakiteny fahatelo asan'ny apôstôly toko 7:4 ka hatramin'ny 15 dia Ramatoa Andry Nirina Velosoa tony ny departementan'ny mpiasa sy ny vola ary ny fananana sy ny fampamokarana. Ny miteny Ravimaneno ampatsahivina ihany fa fimpizeta Foibe FJKM ary ny manatanteraka ny hira dia ny antoko-pihira mitambatra tarihany STG. Eo ampanolorana ny rakitra izany tsika izao efa mitandrozotra ireo dekona tompona anjara dia anolotra ny rakitra isika izany izao ka ao anatin'izany dia mitandrozotra ireo dekona maro isan-karazany mitondra ny rakitra anankitelo izay nataony ny Christian FJKM izay tonga marobe eto amin'ny TPM Ivato amin'izao fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM sy ny taom-piasana 524 izao. Marihana ihany koa fa amin'ity taona 524 ity no mamarana ny fitarihana ny
mpiandraikitra foibe FJKM ny docteur Irako Andriamasoa mipitandrina satria efa nahatratra ny fehitaona amin'ny retraite izany dia mamarana izany dia isy olo hafa indray zany amin'ny herintaona tahaka izao ny filohan'ny FJKM. Araka izany ary aloha dia efa hiatrika ny fanolorana ny rakitra sady ihany koa isika satria efa totosa ny fanatazana ny rakitra iroso amin'ny izay famakiteny sy ny vavaka ary ny toriteny izay isika rehefa afaka fotoana foy fa mbola natateraka ny fanolorana ny rakitra isika. Ambara ihany koa fa nahavita ny adidy 100 taona 520 ny FJKM Andrainarivo fahasoavana ao amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana laharana 2 raha mitsangana isika riavana hanao nira fa 700 ny andininy voalohany sy fahatelo ho fanolorana ny rakitra. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ankehitriny. Hiditra eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary isika amin'izao ka Andriamatoa Razakary von Charles Patricien mpitandrina tonian'ny sampana sekoly lahady no mitondra ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Dia mangataka ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana ao anatin'ny fanaovana izany hira izany ry havana. Sy ny tanora amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly lahady isika. Ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay io. Misaotra anao zahay ankizy sy tanora
omenao fotoana ahafahana mianatra ny teninao, mampianarana indray. Sotra Tompo, amen. Petraka ny ankizy sy ny tanora. Ny Efesianina 4 ny 9 no angalantsika hafatra amin'ity fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ity. Efesianina 4 ny 9. Rehefa hita dia isika ankizy sy tanora rehetra no hiara-iombona hamaky izany. Efesianina 4 ny 9 hiarantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Rakizy sy tanora, rehefa mino an Jesosy Kristy isika dia omeny antsika avokoa ny karazana famonjena maro samihafa. Anisan'izany ny nahatrarantsika ity taona vaovao 2024 ity. Noho izany, tsy noho ny ezaka nataontsika, tsy noho ny fahaizantsika no mahatonga antsika nahatratra ny taom-baovao fa famonjena avy amin'Andriamanitra. Tantara kely rakizy sy tanora no entina amintsika. Rabeva, ilay lehilahy izay be resaka, ary zany no nahatonga ny anarany nantsoina hoe Rabeva, mba hialana amin'ilay hoe Rabevava. I Rabeva dia maty. Rehefa maty izy, niatrika fitsarana. Rehefa niatrika fitsarana izy, dia hoy ny mpitsara, isa 100 no tratrarina. Raha mahazo isa 50 ianao Rabeva, dia tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tantarao ary ny zavatra tsara rehetra izay nataonao fony ianao teny an-tany. Dia hoy Rabeva, fony aho mbola zaza dia niezaka aho nakatoy ny teny ray aman-dreniko, narahako avokoa ny teny rehetra nataony no tanterahako ny baikony. Dia hoy ny mpitsara, tsara zany Rabeva, mahazo isa 10 ianao. 10 fotsiny ve? Hoy Rabeva, mbola oviana vao 50. Eny e, hoy ny mpitsara, toy izy ihany ny fitantaranao. Lazao ndray ary ny andro ny fahatanoranao. Dia hoy Rabeva, teo amin'ny fahatanorako niezaka aho niditra sampana samihafa teo anivon'ny fiangonana. Nanao STK, niditra tao amin'ny sampatia, niditra tao amin'ny sampana vokovoko manga. Eny e, ny sampana rehetra izay mitaiza sy manabe tanora eo anivon'ny fiangonana nidirako avokoa, fa tsy mba voatarika tamin'ny rendrarendra samihafa. Tsara zany Rabeva, hoy ny mpitsara, miampy 5 amin'ny 100 ny isa azonao. Isa 5 very Tompo no azoko, hoy Rabeva. Sarotra izany, ary miakely fanantenana ny amin'ny hidirako amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia hoy ny mpitsara, toy izy ny fitantaranao Rabeva, nanahoana ary ny fiainanao fony ianao lehibe teny ambonin'ny tany. Namaly Rabeva sady nalahelo ihany no ny teny hoe, fony aho olo-dehibe teny ambonin'ny tany dia niezaka nanao ny asan'Andriamanitra, nanampy ny mahantra, tsy mba nijangajangana nanitsakitsaka ny vadiko mihitsy aho, niezahako daholo izany rehetra izany.
tsara zany nataonao zany ho ny mpitsara mahazo isa roa am'zato ianao kivy rabeva izay zavatra tsara marobe vitako zay very tompo dia vo isa 7 fotsiny no azoko 10 de 5 de 2 fotsiny ve mbola oviana vao 50 tena ho very ary tompo sady latsaka ny ranomasina ny tomany rabeva dia ho ny mpitsara mangina rabeva aza mitomany lazao ary ny fiainanao tamin'ny andro ny fahalebiazanao sy ny andronao sisa rehetra eny zay mbola tianao ho lazaina mieritreritra rabeva nandinika ny salasala farany ny teny izy hoe tompo tamin'ny andro mpiainako rehetra dia niaina ny finoana nentiko ny asa sy nanompo anao ary nananako ny toe-panahy araka an'Andriamanitra rabeva ho ny mpitsara mahazo isa 80 ianao miampy 70 7 ny isa azonao voavonjy ianao midira amin'ny fifalian'ny tomponao rakizy sy tanora tsy niezaka ataontsika akory no amonjena atsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra noho ny finoana izay ananantsika azy fahasoavana no amonjena atsika fahasoavana no anaovantsika ny asan'Andriamanitra ary noho ny fahatsapantsika fanandray ny famonjena isika dia miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra andeha ary averintsika ny voasoratra ao amin'ny Efesianina 4 ny 9 Efesianina 4 ny 9 averintsika vakina mafy amin'ny anaran'ny tompo izany fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ivavaka isika ka nytonom-bavaka izay ho ataoko eto dia averintsika ankizy sy tanora mafy izany ivavaka isika Jesosy Kristy zokinay io ianao no mpamonjy anay ampitombony finoanay iasanay ny asanao hanananay toe-panahy araka an'Andriamanitra amen tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana raha tsika manao a ny hira fa raiky amin'ny 7 ny andiny voalohany sy 7 hiomanana ho amin'izany raiky amin'ny 7 ny andiny voalohany sy 7 Isa
Andriamanitra ray be fitiavanao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay no ny fahasoavanao sy ny fitiavanao tsy manapitra, amin'ny fitarihinao sy ny fiarovanao ny fiainanay. Mankasitraka anao izahay satria ianao no loharan'ny fahazavana rehetra. Ankehitriny ary Tompo, raha tonga ny fotoana izay andraisanay ny teninao sy ny afatra avy aminao. Andriamanitra, mivavaka aminao ary izahay. Ho an'ireo izay voatendry hamaky ny teninao, hitaridalana azy ireo ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba ahafahany mamaky tsara ny soratra masina. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpanomponao izay toro ny teninao ho anay, dia tahaka ny tarihinao azy tamin'ny alalan'ny fanainao masina teo am-panomanana izany afatra izany koa, no angatahanay aminao fanay masina azony mizary izany ho anay rehetra manatrika eto. Satria ny teninao manome fahalalana feno sy fahazavana ho an'ny vahoakanao, ka ampitombo hatrany ny finoanay, hitondra ihany koa fanasitranana sy fiarovana ary fanantenana ho anay rehetra. Ho tahaka nampitsaharanao ny tafio-drivotra tao an-tsambony ireo mpianatra ao Tompo, dia ampanginy koa ny tabataba rehetra aty anatinay, ny fanainao masina hiasa mahery aty anatinay, satria vonina sy mangetaeta ny andray ny afatra ao izahay. Dia ampitoero aty anatinay Tompo ny fanahin'ny fankatoavana, hahaizanay manatanteraka ny sitraponao ho tena fiainanay. Dia mitenena ary Tompo fa miaino izay mpanomponao, ary amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny tonga nofo no anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Iaino sy hamaky ny teny soratra masina sika ry havana, Isaia 40 raisitsika ny 1 sy ny 2. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho ny lazain'i Jehova ny lanitra ny seza fiandrianako, ary ny tany ny fitoeran-tongotra. Trano manahoana no ataonareo ahy, ary fitoerana manahoana no fitsaharako, fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako, ka dia ary izao rehetra izao i Jehova. Nefa izao ny olona ho tsinjoviko, dia izay malahelo sy toritory fanahy. Amen. Sady mangovitra noho ny teniko. Filazantsara araka ny Jaona 2. Jaona 2 ny 1 hatramin'ny 12. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa amin'ny faninona akory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina malany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia ny finony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao, ka ento eo mipandahatra ny fanasana, dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala, dia niantso ny mpapakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona, dia ny divay tsara no aroso aloha, ary rehefa nisotro be ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa, dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany, dia nidina tany Kapernaum Jesosy mban'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa
tsy nitoetra ela teo izy. Amen. Amaranana ny famakiana ny soratra masina ry havana izay voarakitra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 vakina manomboka eo amin'ny 470 hatramin'ny 550. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny trano lainy vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra, tahaka ny voatendrin'izay ny teny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa dia noraisiny razantsika izay nandimby ireo, ka nentiny niditra niaraka tamin'i Josoa tamin'ny nahazahoan'ny tany firenena izay noroahan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Izy nahita fity teo anatren'Andriamanitra ka nangataka ahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Salomona kosa nanao trano azy, kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra eo amin'izay nataony tanan'olona, araka ny lazain'ny mpaminany hoe: ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Ko trano manao ahoana no hataonareo ahy, hoy Jehova? Ary manao ahoana no fitoerana ifitsaharako? Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra, Andriamampianina zaka ary masy mpitandrina, filopanampy eo amin'ny rompendraikitra foibery havana no hitondra ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mitsangana isika hitsena izany fandraisana ny hafatra amin'ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny fihirana ny hira 500 voalohany 2 ary 3. No.
riavy amin'ny tompo ampitombona amintsika teny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amaindramanitra rasanaka ary fanay masina amen. Miarabantsika rehetra riavana mahatratra ny taona vaovao 2024 ary misaotra n'Andriamanitra tsika afaka manatanteraka koa zao fampivavahana izay hitondrana mambavaka ny filohan'ny FJKM mianakavy ary hitondrana mambavaka ihany koa ny tao mpiasantsika FJKM amin'izao 2024 izao. Ny tenin'Andriamanitra zao toriana amintsika riavana dia ny ao amin'ny Jaona 2 ny 1 ka hatramin'ny 12. Jaona 2 ny 1 ka hatramin'ny 12 efa nivakiana tamintsika teo ary manasa antsika melatra izany ambany maso eo ao anatin'izao fotoana itoriana ny tenin'Andriamanitra zao. Ny tantara aizantsika nisy ity dia le hoe fampakaram-bady fotoana izay nanovana ny rano ho divay. Raha ivelan'ny fiangonana amin'ity Madagasikara efa lasa hira ary zany tantara zany nilay zalana novan'ny rano ho divay hozy izy amin'ny fitenin'ny Jatova. Efa lasa hira malaza zany. Ary raha any amin'ny siansa ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa lazainy manam-pahaizana hoe azo atao ny manova ny rano ho divay tapohana zavatra hafa. Fa zany ady hevitra anivelan'ny soratra masina. Fa ny azahoantsika tsara n'ity Jaona 2 ity dia ny mahazo ny fomba fanoratra Jaona. Manahoana moa zany fomba fanoratra Jaona zany? Raha ampitahina Jaona sy ireo filazantsara telo hafa, izy dia mifantana tantara. Ary tantara 7 no tsongaina no ambarany anankiray amin'izany ty fampakaram-bady tao Kana any Galilea ty. Mitsonga tantara 7 izy. Ary rehefa aveo dia amoahany hevim-panahy na fampianarana zany zavatra zany. Anankiray izay amin'ny fomba fanoratra Jaona. Ny mampiavaka amin'ny fanoratra Jaona ihany koa dia teneniny hatranony hoe famantarana fa tsy fahagagana. Ity zao dia teneniny tsara hoe famantarana ary voaloham-pamantarana aza no itenenany anazy eo. Le famantarana tahaka ny hoe sinina, tahaka antsika rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny dia mahita indray le takelaka famantarana ireny dia le hevitra ambarana no mamaky atsika fa tsy hoe natao amin'ny plastika ve io sa hazo no nanamboarana an'io. Zay le famantarana zay. Ny fahagagana tsy mampiasa teny fahagagana ny filazantsarany Jaona. Le fahagagana zay heverina fa rehefa atao le fahagagana dia miteraka finoana. Fa iny ary mbola manahirana ny filazantsarany Luka hoe rehefa tsy mihinana mosesy, tsy mihinana mosesy sy ny tenin'ny mpaminany izy na misy mitsangana amin'ny maty azy dia tsy ino izy. Ka tsy ny fahagagana akory no hitondra finoana fa ny famantarana dia ilazanany amin'le hoe io no hamantarana ny fahefan'Andriamanitra, io no hamantarana ny fahamarinan'Andriamanitra zay entiny Jesosy Kristy amin'ny maha Mesia azy. Ny dikan'izay famantarana zany dia le hoe efa mino ianao ary hitondra anao sy hiasa amin'ny finoana ianao ao anatin'izany. Dia le finoana efa nanananao rehefa mitranga le famantarana dia mitohatra ny ho amin'izany finoana zany. Zay le mahatonga ny Jaona 2 eo le hoe izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea ho voaloham-pamantarana. Le voaloham-pamantarana zany dia lazainy tsara mihitsy hoe naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Naseho ny voninahiny le mandriamanitra azy ary nino azy ny mpianany. Fanjatra fahatelo koa mampiavaka ny filazantsara ny fomba fanoratra Jaona dia ataony mazava tsara mihitsy ny tanjona rehefa manoratra izy. Any amin'ny Jaona 2 no ahitantsika an'izay. Jaona 2 ny 17 sy ny 30. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra zay tsy voasoratra amin'ity boky ity fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba nananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ny antony nanoratana amin'ny filazantsarany Jaona zany tsy ny tanisa tantara be deaibe na hitantara ilaza famantarana be deaibe fa ny antony dia tsotra manana zotra sy manana tanjona mazava izy. Fa voasoratra zao voalohany mba hinonareo an'i Jesosy ho Kristy ilay Mesia ary io ny zanak'Andriamanitra ary mba nananareo fiainana amin'ny raha mino ianareo. Zay riavana ny manazava ny fomba hamakina filazantsarany Jaona zay hitariana antsika eto amin'ny Jaona 2 amin'izay ary. Eo amin'ny 15 eo no ndeha ho tsongaitsika ary. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo
ataovy zay asainy ataonareo. Ataovy zay asainy ataonareo. Nisy mariazy jiosy mazava ho azy eto amin'ity jauna toko fa roy ity. Ny mariazy jiosy moriavana dia herinandro mariazy ihany. Tsy dia marina tamin'ny jiosy zany le hoe tsy isan'andro ny fety. Fa ity herinandro eo ihany. Herinandro eo ihany ary ndray tanàna no antsoina mba hiaraka ao anatin'izany fampakaram-bady zany. Dia tratra ny fahasairanana tao anatin'izany raharahan'ny fanambadiany zany ny tao anatin'ny fandaminana. Inona le olana? Inona le fahasairanana? Lany ny tahiry divay. Lany ny tahiry divay. Tsy voalaza zay antony a, dia aza tadiavina ihany koa. Fa zao no narosony Maria eo amin'ny 9 eo. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Ndeo raisina riavana ny tenin'i Maria hoe manao tatitra amin'ny Jesosy izy. Misy panina tsy ananinatsy a, tsy manana divay izy. Dia rehefa avy eo indray izy eo amin'ny 15 rehefa avy nresaka tamin'i Jesosy, dia zao indray ny teneniny amin'ny 15 hoe fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy zay asainy ataonareo. Ataovy zay asainy ataonareo. Lay tatitra avy nataon'i Maria zany dia nresaka tamin'i Jesosy izy, dia nivadika indray ho any amin'ny fanetanana. Ary io ny sarin'ny fiangonana rehefa manao zavatra, manao tatitra izy, inona ny olana, inona ny fahasairanana, dia manentana izy ahoana ny fomba hazahoana miatrika an'izany fahasairanana zany. Zay le toetra mahazatra antsika fiangonana. I Maria miteny eto zany dia toy ny feon'ny fiangonana mampahafantatra ny amin'ny hoe zao ny tatitra, tsy manana divay izy, ary zao ny fanetanana, ataovy zay asainy ataonareo. Raha ny lojika riavana, raha ny lojika, rehefa lany ny divay dia any amin'ny tavoara fasiana divay, na ny tavoangy fasiana divay, any no fenoana. Zay ny lojika indrindra. Fa ny baikon'i Jesosy, lay lazaina hoe naseho ny voninahiny, zany hoe ny baikon'i Jesosy le tompo ny voninahitra, dia zao no misy. Lany ny divay, lay isiny fanangonana rano fisasana rehefa hiditra ao amin'ny toerana fampakaram-bady. Zay no nasaina ny fenoana. Tsy manaraka ny lojika zany. Divay ve ny lany dia any amin'ny rano ny fenoana. Ary eo no azahoantsika mahita tsara le fiomanana tsara nataon'ny tompo. Rehefa refesina tsara mantsy lay siny lehibe fanasana tongotra tsirairay avy, dia any amin'ny 100 litatra any io. Ka enina le izy, 900 litatra zany. 900 litatra. Dia lasa ny fanontaniana manao hoe fa sao dia diso siny ary ty Jesosy ty. Any amin'ny tavoarany misy olana, any amin'ny siny ny vahaolana. Anankiray azahoantsika mieritreritra ny amin'ny fomba famahany Jesosy olana zany. Ary mitovitovy ihany amin'le hoe mofo dimy ao amin'ny Jaona toko 9. Lay famantarana hafa any koa ny fomba ilazany azy. Dia hoe misy mofo anankidimy ty dia hoy ny mpianatra reo ve dia mba ampy. Reo ve dia mba ampy. Dia ohatra ny te ilazainy koa sao dia diso kajy ary ty Jesosy ty. Le tary sao dia diso siny ary izy. Eto sao dia diso kajy ary izy. Fa ny mazava riavana dia zao. Rehefa voaray ny tatitra, rehefa voaray ny fanetanana, dia vonona naraka ny tenin'i Jesosy ve ny mpikarakara. Le mpikarakara mariazy io, zay nandalo fahasairanana tao anatin'izany. Ny zavatra tsy maintsy miandry azy dia ny hoe handave izy, ka hijery vahaolana hafa, sa anaraka, ka rehefa anaraka amin'ny apahany, sa manontolo. Zany no atisaina, zay tsy maintsy atrehana riavana, rehefa misy olona anankiray zay miteny ao anatin'ny olona nasaina manao hoe tsy ampy ny divainao, fenoany siny fasiana rano. Zay tsy manaraka ny lojika mihitsy ao anatin'ny eritreritry ny olona. Fa dia tanteraka ary nanaraka manontolo ny tenin'i Jesosy ny mpikarakara. Ary zay no zavatra lehibe ao anatin'ity lazaina amin'ny hoe ataovy zay asainy ataonareo. Ny zavatra faharoa hojerentsika riavana dia amin'ny 10 araka foanon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa nisotro be ny olona dia zay vao niratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Fa ianao kosa dia efa nidahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Rehefa nitanterahana riavana ny tenin'i Jesosy, ny zavatra misy dia zao, ereto amin'izay manomboka mazava ny hoe fa maninona ny tsy tavoara fa siny nasaina nasiana rano.
mazava ny tenin'i Jesosy hoe nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Tsara le divay ary mbola misy ambaraka ankehitriny. Lehilahy nitaria tenatenan'ny andro fampakaram-bady herinandro tao iny dia sady tsara hatrany amin'ny farany ary ambandraka ankehitriny hatrany amin'ny farany. Hevitra roa no ao anatin'izany ry havana. Tratra ny fahabetsahana, le quantité zany. Tratra le fahabetsahana ampoan'ny olona rehetra. Ary mazava amintsika amin'izay zany, tsy le lojikan'olombelona ny zava-dehibe, fa le fanarahana ny tenin'ny Tompo hoe tsy ampy ny divay anao any amin'ny sy ny fenona. Raha zany zany isan'ny teny inona ary ty ataon'ny Tompo? Fa arao ihany ny tenin'ny Tompo. Tratra ny habetsahana ampoan'ny olona. Fa ny faharoa, rehefa ny tanterahana ny tenin'i Jesosy dia tratra ny hatsarana le qualité, le divay tsara hatramin'ny farany. Raha ny fanaon'ny olona ozy izy ny soratra masina teo, dia omenany tsara izy dia miratsiratsy rehefa somary varimbarina kely iny izy. Fa zany no mampianatra antsika ry havana, no hoe ahoana ny fomba hitazonantsika fiangonana ny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika mba ho sady ampy amin'ny fahabetsahany no tsara amin'ny zavatra rehetra izay hatramin'ny farany. Any amin'ny Korintianina voalohany 2:20, ny 2:9, misy an'le teny fanevantsika FJKM, sy hitantsika amin'ny fandaharana hoe mirena tsara, dia inona ny toy an'izay? Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Rehefa dinihana koa ry havana amin'le hoe mahefa be mandrakariva io, le mahefa be mandrakariva dia midika zany hoe le asa tsara ny dikan'izay, ary asa betsaka ny dikan'izay. Mandroso ho any amin'ny asa tsara sy ny kalitaontsika FJKM. Mandroso hatrany ho any amin'izany asa tsara sy ny kalitao zany tsika. Za ry havana mba namadibadika any, fa inona marina moa ny tena mbadika ny toe qualité ty. Rehefa jerena ny teny fototra amin'izany qualité kalitao zany, dia zao no azahoana mandika azy hoe efa toetra le izy, efa natura le izy. Raha tenenina mivombolana malagasy zany dia hoe ny dikany qualité, zay zany foana. Zay zany tsy mahay manao zavatra tsy qualité, zay natao hoe fiangonana, zay zany foana. Ary ilay mandroso any amin'ny asa mahavokatra be hatrany tsika fiangonana dia mazava tsara ilay teneniny ao. Inona indray zany no hoe mahavokatra be? Quantité zay. Rehefa tenenina indray ny dikany hoe quantité any amin'ny teny fototra dia ny hoe be dia be ny dikan'izay. Dia ianao ilay mivanaka mijery azy manao hoe hoay reto izy. Raha vao miteny ianao zany quantité dia ataovy ao an-tsaina hoe hoay reto izy, mihoatra noho ny eritreretako azy ny fahabetsahana. Ny qualité zay zany foana. Ary zany rehefa FJKM, zany foloan'ny FJKM zay hitariana ho anay, hitariana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra koa, mbola matahiry ny tsara mandraka ankehitriny ny asa tsara sy ny kalitao antsika, ny habetsahany zavatra zay ataontsika dia mandeha tsany ao anatin'izany. Ndeo fitinina ny ten'Andriamanitra. Nisy ny fahasahiranana ray zay, nanaitry Maria eo amin'ny fiangonana zany, nanome baiko Jesosy, dia narana ny tenin'i Jesosy, tsara ny vokatra sady betsaka ny vokatra, ary zany no antenainy andray ao anatin'izao taom-piasana fa 522 zao, ary amparizana antsika fiangonana handehanantsika trany. Aza mba mitady zay zavatra eo ihany, aza mba mitady zavatra zay heverina fa hoe efa mba be zay, fa mitadiava le qualité, zay zany foana. Mitadiava ny quantité, hoay reto izy. Amen. Na raha antsika teo ny toritenin'ny Andriamatoa Andriamampianina Zakarimasy filopanampin'ny FIB FJKM iroso amin'ny vavaka kosa isika izao, vavaka izay ho tanteran'ny mpanompiny
Andriamatoa Randriamamonsoa Georges Henri mpanolotsaina ao amin'ny Bron ny mpiandraikitra Foibe ao aorianan'izay feokira izay. Tao amin'ny jaona filazantsara nosoratan'ny jaona toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo moa no nangalana ny torteny izay nitarihan'ny mpanompon'Andriamanitra teo izay. Fa iroso amin'ny fimpizay dia isika miaraka amin'ny fimpizay dia isika amin'izao aorianany alohan'ny anatanterahana ny vavaka izany. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ry fanay masina, ry Jehovah tompo maro, Andriamanitra lehibe, lehibe toko ny fiandriananao. Mankalaza anao izay manome voninahitra anao, ary misaotra anao fa Andriamanitra fitiavana ianao, ka ny fahefanao Jehovah tompo entinao amin'ity anay. Ka niala taminao izahay no ny fahotanay, dia no fitiavanao Jehovah tompo natolotrao ny zanako alay tokana isolo eloka anay, tafaverina ny fihavanana. Misaotra Jesosy Kristy io, no ny fitiavanao anay nitonanao mangidy indrindra, ny fitiavanao ny ray koa, ary tsy nionina tamin'izay ianao Jehovah, fianao mihitsy manaikiditra ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao, satria fantatrao fa malemy izahay, ka raha tsy manana anao izay fanay masinao, tsy ho tanteraka mihitsy ny didy, tsy ho paka-to izay tahaka an'ireo karakara tao amin'ny fanambadiana tao kana. Misaotra Jesosy, ary misaotra koa amin'ity taona omenao anay ity, dia ny taona 2020, taona vaovao omenao anay, tsy izahay reto akorony masina, na izay efa lasa no tsy mendrika, fa kosa araka nambara teo no ny famonjenao amin'ny finoana ny matoza ao anay. Mivavaka koa izay misaotra anao no teninao masina teo, nambaranao Jehovah tompo, fa tsy maintsy misy ny fahasairanana, tsy maintsy misy zandra mbola eto tany. Fianao kosa manetsika amin'ny fiangonana, manambara amin'ny marina, mitory ny olona mba hibebaka, mba hakatoy ny teninao, fa rehefa mankatoy izay Jehovah tompo, dia mazava ny teninao, isy ny kalitao, ary isy ny fahabetsana izay tsy takatry ny saina. Vavaka izay tompo, manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenenay, misy tokoa ny fahasairanana, raha ny lojikan'izao tontolo izao dia be, kanefa araka ny nambara teo manany lojikanao ianao tompo, lojikanao fankatoavana ny teninao. Ampio araha izay Jesosy tompo, ampio izay fanay masina hankatoy ny teninao, fa tsy pakatony izay, na efa nomenao famelan-kelika teo izay, dia matahotra satria verina amin'ny fanaonay ihany. Ianao nefa miteny Jesosy tompo, fa raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, hiala amin'ny fahotany, ny ratsy fanaony, dia eno azy ny an-danitra ao anasitrana ny tany. Sa ihany ny lakile ny fahombiazana tompo. Ampio araha izay Jesosy, amin'ny alalanao fanay masina, hiala amin'ny faratsinay. Fa matetika ny Jesosy, izay kristianina mitonina kristianina ihany, no dekonina ny ampiangonanao, no dekonina ny fanompo-tsampy koa. Ny ondronao any ampiangonanao, ny ondronao midodody ny tady fitahiana amin'ny fanompo-tsampy, menatra izay Jesosy tompo, ianao nefa miteny hoe aza manan'Andriamanikafa fa tsy izao ihany. Izay mitonina kristianina ihany tokoa Jesosy, no mbola mijangajanga izahay, mampirafy, tsy niara-panahy teo ihany, fa niara-nofo. Kanefa ambaranao Jesosy Kristy amin'ny teninao, fa fahotana ratsy indrindra dia mijangajangana satria famatotra amin'ny Satana izany, ary mampalahelo. Tsy eo amin'izao tontolo izao ihany fa tonga hatrany amin'ny fiangonanao izany Jesosy, mangataka aminao izay. Fanay masonao,
vao fatotra mangeja an'izay tratra an'izany. Ary izay kristianina ihany koa no mamon'olona amin'ny fihetsika amin'ny atao sy maro samihafa, ny von'olona amin'ny vatana, von'olona amin'ny fandraisana fanapa-kevitra maro samihafa. Jesosy ianao nefa miteny aza mamon'olona, ampio izay fanay masonao, hiala amin'izany gadra izany. Izay kristianina ihany koa no mpanao kolikoly, mana fotsy ny mainty ary mana mainty ny fotsy, izay milaza vahoakanao no manao izany, manameloka ny marina ary manamarina ny meloka. Jesosy ampio izay amin'ny alàna fanainao masina mba hiala amin'izany gadra zany. Ny kristianina ray manontolo mihitsy izay voafatotra zany, Jesosy tompo izay voafatotra zany, ampio hoe hiala amin'izany. Ary mbola ao amin'ny kristianina ihany koa no misy fifandrafiana adilà isan-karazany any amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasana sy maro samihafa, hatrany am-piangonana aza misy tsy fifandray tanana. Jesosy ampio izay mba hifamela heloka, mba himela heloka satria marina voalazanao. Ataony rainao izay ny an-danitra hoana namela ny helokao, raha ianao ary tsy mahay mamela ny heloko ny rahalanao, kanefa rehefa tsy voavela heloko izay tsy azo mifanjakanao. Zany nankotanay Jesosy, sitrano ny firenenay, manomboka ty mivoaka madonika hatrany mpitondra, fa tsy isy anendrikendrika n'izanizy eto, fa izay tsirairay ny mandiny tena, so avy aminay izay mijoro kristianina nefa mbola manota, mety tsara velatsy no mahatonga amin'ny firenenay tahak'izao. Jesosy malalo ampio ary ny fitoriana filazantsara, ny azakazaka ataonay, azakazaka masina, mba tena hipaka any amin'ny fony tsirairay avy ny fitoriana filazantsara ataonay, ary tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina ary. Jesosy malalo ianao niase mba hisy fifohazam-panahy marina eto Madagasikara, ka izay mitonona kristianina any mba tena anaraka ankatony didinao, mba hisy kalitao sy fahabetsana eto amin'ny firenenay. Jesosy malalo tahaka ny nataonao tany-kana, ampio izay ankatoy, ampio izay Jesosy tompo. Da io mpanomponao ampitovy filazantsara rehetra n'aiza n'aiza, mba andresy izay manatrika ady Jesosy, ataovy mandresy, ary tsy maintsy misy martiora Jesosy, miseho aminy tahaka ny sehonao tamin'ny Stefana tamin'izany ora farany zany. Apetrako aminao manokana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao nefa niara niasa taminay, no mbola hiasa aminay Jesosy, ka mbola firenena kristianina Madagasikara mandra-piverinao avy any amin'ny rano lanitra Jesosy tompo. Zany nangatanay, ka ty tao ampiasana tiany iseho ny voninahitra ao, iseho ny fifohazam-panahy Jesosy tompo amin'ny alalan'ny fananao masina. Valio vavaka izay mivavaka aminao, be dia be zany, izay mangataka Jesosy, izay manam-pifaliana pareto aminao. Misaotra Jesosy tompo tsara indrindra, fa fiainanay tsirairaiko dia tahaka izany, fa mankatoy zay dia misy ny kalitao, misy ny fahabetsahana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anay nanaovanay izao vavaka izany, ary ifombonanay zanak'Andriamanitra manatrika eto, iarahanay manonona ilay vavaka tsara indrindra Jesosy nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mionay nihanina sazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ilay ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa vita izay vavaka fangatahana izay dia hiditra amin'ny asa vavolombelona isika izao asa vavolombelona izay anatanterahana
ny fiarabana sy fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM izay mariana fa mankalaza n'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondronony izany hoe mamarana ny asany zany izy dia amin'ity taon'ity ihany koa ny manolo indray ny mpiandraikitra foibe misafidy ny Brown mpiandraikitra foibe izany hoe ny Brown ny fiangonana FJKM ny mitarika ny FJKM indray nosoloana amin'ny volana aogositra izao mpanantanterahana izay synode lehibe izay fa ny nitondra ny hitarika ny asa vavolombelona ary dia Andriamatoa Razarasoa Timoty filompanampy laika ao amin'ny Brown mpiandraikitra foibe no anatanteraka ny fitarirana asa vavolombelona. amponareo hatrany ny riavana ny fiadanan'i Kristy Jesoa. Amen. Mombana manana ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ary ny fitanisana ny arifenitra zay fanotanterahana Andriamatoa sekretera jeneraly ny aloha ny filazana ny raharam-piangonana teo. Ka dia aravontsika amin'ny hoe Andriamatoa filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany
izay manatrika izao fotoana izao sy ireo havantsika izay manaraka ny fotoana amin'ny fomba ampitaindavitra. Ankehitriny dia hanana fotoana fohy isika iombonana hiarabana ny ray aman-drenitsika ny filohan'ny FJKM no izao taona vaovao izao. Koa Andriamatoa filoha isika vahoakan'Andriamanitra rehetra tompoko lasy tompoko vavy, ny akoho no raha neny dia miala kopakopaka, ny ombala raha hitrena miala sarotandroka, fa izahay kosa raha hiteny dia tsy maintsy miala tsiny, satria akanga mandalo vorombole mipotsanga fa zandry olona, ary ny miteny tsy miala tsiny ono toy ilay rangabe no membody akoho ka omemboninahitra indray vao ivady bomaso. Ny tady tsara orona raha teo mora vahana, ny dia tsara gado na mora afindra, ary ny teny afatsiny dia mora arindra. Koa miala tsiny re raha hiteny fohy manoloana anareo ray aman-dreny izay tompony teny, fa andraikitra nomena moa izany ka dia tanterahana amin'ny fanetrentena. Ny tendrombohitra tsy mihoatra nankaratra, ny lembalemba tsy mihoatra ny lempona, ny renirano tsy mihoatra ny kopa, fa ny avo sy ny lehibe rehetra kosa dia tsy misy mihoatra an'Andriamanitra. Koa rary ny sihitsy ny ravana raha tolotsika azy, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay efa azy raha teo, araka ilay soratra masina manao hoe ny saotra sy ny voninahitra, ny haja sy ny derane ho an'Andriamantsika mandrakizay. Amen. Mitodika aminao zahay Andriamatoa filohan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mianakavy. Miara-misaotra amin'Andriamanitra aminareo izahay noho ny fitahiny sy ny fanambinany ny fiainanareo mianakavy nandritra iny taona 420 iny sy ireo 12 andro efa nidiavintsika tao anatin'ny 520. Nandalo tsy fahasalamana ianareo, nisedra olana saribana samihafa amin'ny andraikitra zay sahanina, nefa matombola velonaina toy izao dia inontsika fa teo Jesosy Kristy tompona nasitrana ny aretina sy ny nofy Andriamatoa filoha. Teo ny fanahy masina zay mpananatra sy mpanolotsaina nanampy anareo alala zay tokony atao manoloana ny andraikitra zay sahanina. Fa teo ihany koa Andriamanitra ray zay niady ho anareo sy nitantana anareo tamin'ny tanan-kavanan'ny fahamarinany. Koa noho izany Andriamatoa filoha dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana ary amin'ny anaran'izao vahoakan'Andriamanitra izao sy izay manaraka amin'ny fomba ampitaindavitra rehetra no hiarabana ianareo mianakavy noho izao taona vaovao nomeny anareo izao indray, ary rahaba nomen'Andriamanitra ny taona vaovao Andriamatoa filoha. Ny hatakay amin'Andriamanitra ho anareo dia tsotra, mba ho taona feny fahombiazana, ho taona feny fifaliana, feny fahasalamana ary feny fahasoavana ho anareo mianakavy ane ity taona vaovao ity. Araka ilay teny soratra masina nampitondray Davida ho an'ny Nabala manao hoe ho taom-pahombiazana ane ity taona ity ho anao, fiadanana ane ho aminao sy amin'ny fianakavianao ary ho amin'izay anananao rehetra. Amen. Amin'ny andraikitra mankadiry izay farananao amin'ny mahafilohan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara anao amin'ity taona ity, dia maro ny olana saribahana zay tsy maintsy mbola atrehintsika. Maro ireo kitontaona, maro ireo sakantsakana, maro ireo mety fanelingelenana orana samihafa firon'ilay ratsy ka ataony ao anoloantsika amin'ireny rehetra ireny. Dia irinay Andriamatoa filoha mandritra ity taona vaovao ity, mba ho tanteraka aminareo ile tenin'Andriamanitra manao hoe handroso eo anoloanao aho ary handravina ny mikitontaona sy hanorotoro ny vavady varahana ary hanapatapaka ny hitovy. Isan'andro raha hivoaka ny trano ianareo handeha hanatanteraka ny asa manandrify, dia tsy sanatria hikory hivoaka amin'ny fisentona, fa irarinay mba ho araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ka tsy ho solafaka homenteny ianao Andriamatoa filoha amin'ity taona ity, ary tsy ho tafintohana homen-kiraro, fa dia ho tahian'Andriamanitra ary angatahana amin'Andriamanitra ho tanterahany aminareo mianakavy ilay teny manao hoe indro Jehova momba anao ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra.
manaraka izany Andriamatofoloa dia sitrakay tokoa raha asehonay amin'ny hendrika hita maso sy azo sapaintanana ny fankatoavanay ny didin'Andriamanitra manao hoe manajana rainao sy ny reninao. Ary amin'ny asaramanitra tahaka izao dia endrim-panajana mahamalagasy antsika atao amin'ny ray aman-dreny ny fanolorana sy olombody akoho. Koa indro tompoko atolotray ampitiavana sy amin'ny fofeny fifaliana izao sy olombody akoho izao. Raha oharina amin'ny hafalianay sy ny hafanamponay Andriamatofoloa dia kely sy bitika ihany izany. Saingy omby miraokahatra one ka izay erany vava ihany no atao, ary tsintsina mitondra vontenina Andriamatofoloa ka izay kely zaka no nentina. Ilay Andriamanitra tompony arena ne hameno izany ho anareo tompoko. Ary ho marika fa izahay manontolo no manolotra izany dia andeha hiteka mafy isika voninahitra Andriamanitra ry havana. Mazao toerana Andriamatofoloa. Andriamatofoloa ny fiangonana Jesu Kristy eto Madagasikara mamarana ny fepitoam-piasana isika ary ho mafy ny azakazaka masina ho famaram-paranana ny fandrindrana sy ny fanatanterahana ny fanapakevitry ny synodina lehibe larany 720. Tsarovy fa ankoatra ny fitahiany tompo ilay tompony asa dia eo ny fahavononanay tompon'andraikitra rehetra, ny mpiandraikitra foibe zay tariny brao, ny mpanatanteraka rehetra isan-tsokajy, ny vahoaka n'Andriamanitra Kristianina FJKM manerana ny tany rehetra mba hanao soroka miara-milanja, hanao tongotra miara-mamindra aminao, hanao tanana miara-mandray aminao amin'ny fanatanterahana miandalana ilay vina manao hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Mirarisoa Andriamatofoloa, an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Miroso amin'ny asa vavolombelona manaraka isika ry havana ka tonga kehitriny amin'ny fanamariana foya ny jobily fisotrondronono ny ray aman-drenitsika ny docteur Irako Andriamasoa mipitandrina filohan'ny FJKM. Koa mangataka ampitiavana ny mpitandrina Rakotana Valina Maholo isika izay filohan'ny komity ny jobily fisotrondronono mba hitondra ny teny fanentanana. Misaotra indrindra tompoko nameny fitenenana dia manantitra ny fiarabana sy ny firarintso atsika mianakavy ry havana tratry ny krismasy ny taona 420 sy ny taona vaovao ny taona 520. Lavinjavatra raina roy andry havana no ampahirezana atsika noho izao taonjobily izao dia manantitra ny firarintso zay tiam-pianona président mifady tratry ny farany satria tia ny fiara fitaovam-pavahana farany moa zany mahampitarina raikitra anao fa isotronono amahafilohan'ny FJKM anao irana amin'reto vahoaka n'Andriamanitra fianakaviam-be ny FJKM reto dia miarahaba tompoko dia maniry soa amin'ny anaran'ny komity sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Ny soatra masina zay teny fanivana izy mivady dia ny hoe fay Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Tozao afaka malala ny fizotry ny asa zay nitanterahana ka ampahirezana antsika araky ny afatry ny brofo be teo. Ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny taonjobily satria dia isotronono ray aman-drenitsika amin'ny taona ity araky nympalaza teo dia efa vita ny fanokafana tamin'ny volana Oktobra, vita ny ivo ny teny Ambomalaza dia ary ankehitriny dia mby amin'ny famaranana isika amin'ny taona 520 ity. Reto misy laminasa vitsivitsy zay tsara fantatra ry havako iomanantsika mianakavy amin'izany famaranana izany. Amin'ny 5 aprily zao ny fanokanana ny fiangonana FJKM Ambilibe Anabo. Any Ambilibe moa mba tony eto fa le toerana dia akaiky ny Voyamara 10 kilometatra miala amin'ny Voyamara. Tsangam-baton'ny jobily fisotrondronono ray aman-drenitsika io amin'ny 5 aprily zao zany ny fitokanana ilay fiangonana. Petrakintsika amin'Andriamanitra zany. Ny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy ny volana May zao kosa dia herinandro ny fitezam-panahy tahaka ny ataontsika tamin'ny taona lasa dia any Antsirabe izy io no nieritreretana komity ho atao efa manao fandaminana raha toa izay mianakavy isika mianakavy any Antsirabe tahaka ny reny herinandro tahaka ny ohatra ny herinandro sambatra na herinandro masina ireny fa tsy hoe any akory izy io no atao fa ny fiangonana manerana ny FJKM dia mandray anjara amin'ny jury havako 10 ka hatramin'ny 7 ny volana May. Ny 7 Jona kosa ny faniriana izy mivady dia izao hotokanana ny trano amin'ny 7 ny volana Jona io ilay trano izay atolotsika FJKM manontolo ho azy mivady
vao tamin'ny herinandro iny a dia nazava izy manao hoe resaka tamin'ny komity manao hoe mifaniriana ay a dia ny 4 volana jolay zahay mba mifindrao raha sitraka reo komity raha sitrapon'Andriamanitra no zany a dia ny hevitra isika mianakavy mba hoe hotokanana ny 4 jona izy io ry havako arak'izany a dia mitaky vavaka mitaky ndrehetriany zahay arak'izany avy amintsika mianakavy zahay tsy miova zao foany zahay amintsika mianakavy ny 5 jolay kosa 5 sy 4 dia famoahana lay boky manokana mpampianatra ny président mpampianatra dia misy boky kosa zay anasanatsika rehetra izay afaka manome lahatsoratra akademika ao anatiny dia atao anatin'io boky io satria atolotra azy mivady izy io amin'ny volana jolay zao raha misy zany ao a tsika moa mana faminjam-pahasoavana betsaka mifanoratana amin'ny fitantanana amin'ny fahaiza manao maro samihafa ka raha misy aminareo ry afaka maniry anolotra lahatsoratra ao anatin'io boky io lahatsoratra akademika araka ny volaza teo mety mahakasika ny théologie mety mahakasika ny fiarahamonina mety mahakasika ny fitsaboana mety mahakasika ny économie mety mahakasika ny fiarovam-pirenena mety mahakasika ny lalàna sy ny sisa rehetra saingy ao anatin'ny fijery kristianina kosa nefany dia ampidirina ao anatin'io boky io misy komity manao fandaminana fa atononareo fotsiny zay komity dia mandamina an'izay avoaka amin'ny 5 ny volana jolay izy io ry havako dia atolotra ho antsika rehetra ary atolotra tahaka ny fanao amin'ny mpampianatra amin'ny université rehetra dia manao ny mélange na asa soratra mifangaro tahaka izany isika ry havako ny volana aogositra moa dia efa magnanana lay fisotrondronono arak'izany etoina ary magnanana dia misaotra antsika rehetra ry havako ny komity 7 volana 8 volanao zany sisa dia ny farana ny asan'ny komity fakana koa ny asan'ny filohan'ny FCK mamafilo azy ary mampampianatra mampitandrina raikitra azy etony zay a dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fanohanana ny asa mankasitraka tompoka ao anatin'ny fanaovana ny tsangambato tsika zany zao volana aprily mitokanana ny any ambily-be anabo efa mandroso be ny asa ny tsangambato kosa dia ny fanomezana tolotra azy mivady zany a etsy Ampomanjaka lay toerana dia zao atsika n'Andriamanitra fa mandroso ny asa tsy hanononareo fiangonana sisy nao-dapartement samihafa nandray anjara tsy hoe tsara tsoratra masina zany fa tena raha tsoratra masina mihitsy ny fanononana izay nanao tahaka ny nanonona ny Paoly ny fiangonana tany Makedonia raha ohatra ho an'ny Korintianina izy hoe tena mba mahafinaritra mihitsy ny fiezaha fiangonana tany Makedonia tena azona hitononona mihitsy raha tsoratra masina saingy tsy nitonona satria hitady be dia be efa 12 latsaka zao laninareo dôly kobo ivelany ao raha mahatratra eto eny alazo lanina dôly any koa moa zany hitanao misy entana be dia be any sampanao mba avidio koa moa misy be dia be ao dia mba avidio ry havako izy reny mampalahelo fotsiny le sampana sy le fikabahana maro samihafa ataoko anaty fonoteny zay fa mba manentana antsika ry havako misaotra betsaka reo fiangonana be dia be sy nao-dapartany amin'ny sao-dapartany 7 dia ny 12 dia efa nandefa ny anjarany amin'ilay fanaovana ny tohana ny amin'ny fanaovana ny trano fanomezana ity ary dia misy moa zany mbola ny an-dalana any mba avereny re le boky misy boky zay natao hoe tolotanana dia averenina le boky a dia alefa lay vola fanomezana maro samihafa hoe ty manateraka an'ilay trano le boky zany misy anaka-piangonana be dia be any dia misy firarintsoa any dia mba averina re tompoko mianta amintsika sao-dapartany mianta amintsika sampana sary rafitra mianta amintsika fiangonana izay nandray zany dia mba averina ry havako malala ilay boky a satria fahatsiarovana ny anatiny any misy teny fanolorana fantatsika rehetra any ngamba tsy teny hoe inony zany boky zany efa nozaraina teny atsahamanitra isaka ny sao-dapartany ary indrindra ireo fitandremana zay nangetaetana indray zany tamin'ny fotoam-panokafana efa tokany aminareo any le izy fa mba mianta ry havako mba averina le sy no lay vola ihany a fa lay firarintso zay nisoratany mpino tsirairay na nisoratany sao-dapartany ao anatin'iny boky zay nataontsika hoe tantsorokendry havako malala hatreto ny asa dia miditra efa voatafy soamantsara ny trano miditra amin'ny lalitra itsika zao miditra amin'ny lalitra tsika mamarana ny tambo sady efa mandao koa ny électricité ny valitafy efa hiditra afaka tapabolana eo misy mantsy karazany roa misy ny fiangonana zay manolotra zavatra toka zany dia hoe raisinay ny tafo raisinay ny valitafo raisinay ny sanitaire raisinay ny électricité misy fiangonana manao an'izay
misy kosa manao hoe any anay dia vola no omenay satria misy fitaovana maro samy hafa mividin'ny tanytsika vidy simentritsika mividy vitsika sy ny tahaka zany dia misy nanonona misy manolotra vola araka zany ka raha ohatra ka tonononay daholo izy rehetrrehetra ity ny avy ny ansodaparta zao nanolotra vola ity ny avy ty ansodaparta zao nanolotra zavatra dia arivo eto ny andro araka zany a fa dia manentana antsika ry avako malala samire mba mandray anjara isika ho an'izay hanome vola dia pasteur Elvao projet io izy io magnataka anao pasteur ambandrosika letra sa efa lasa izy to efa lasa monja le fotoana efa rehefa aveo zay rehetra mba manolotra vola zany dia any amin'ny pasteur Elvao projet no manolotra dia omeny taratasy fanamarinana anareo rosi fa voaray le vola zay rehetra hanolotra vola izay hanolotra fanomezana kosa hoe zay andray tsy haiko asa zay mahafinaritra anareo anatin'ny fanaovan-trano karove sy zavatra tahaka zany dia manatona andramatoa bary malanto ianareo io arina io izy sakaramatobary dia mba dia momeny taratasy fisaorana ianareo no zany dia manentana mafy zay tsy manana afa-tsy volana vitsivitsy izy tsika anatanterahana anolorana n'io trano io ho an'ny filohan'ny efitsekema mba mianta mafy zay aza atao folatana manondro hoe raha manatona anareo sy mitoditodo aminareo mba apio re zay komity amin'ny fanatanterahana ny asa ho voninahitra Andriamanitra misaotra ny amin'izay vita misaotra ny amin'ny fahafoizana misaotra ny amin'ny vavaka mbola lavitra ny asa fa rehefa ataontsika amin'ny fitiavana ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiombonana inona ny tsy vitan'izao vahoaka maro be izao ry havako ny tompony ampahirentsika hitantanantsika amin'izany fa mara-paranana ny taonjopily zany ho voninahitran'Andriamanitra irery any hoy ny soratra masina ao amin'ny Korinthianina 2:7 zay nanentana ny Paoly ny fiangonana fony izy nanao famiriam-bola hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy ary izay manome voan'ny mpamafy sy mofo hoanina dia ny Mesia be ny voa fafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia anakarena amin'ny zavatra rehetra nareo ka androso amin'ny hitsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra tsanganay vavaka isika ry havako Tompo misaotranao izay komity izay fiangonana izay mpiandraikitra fohy be ny fianakavian'ny efitsekema manontolo misaotranao ny ity fotoana mamy ao amin'ny fiainan'ny mpanomponao sy fiainan'ny fiangonana ity ahatsiarovanay sotoavina manaja ray aman-dreny manaja fandaminana misaotra tompo fa tsy mameanay tombonandro ihany ianao fa mameana izay rehetra entinay manompo anao amin'ny tombonandro omenao anay dia mivavaka izay Jesosy ho an'ny asan'ny komity misaotra noho ny amin'izay vita amin'izay efa sy totosa tompo azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany ny toy ny asa kosa Jesosy taio mba ho vita tsara homendrika ny fahatsaranao Andriamanitra homendrika ny mahafiangorana ny fiangonana ka ho tanterahanay amin'ny fifaliana amin'ny fiombonana amin'ny fahafoizana mivavaka izay Jesosy ho an'ny fikelezanaina ny synody apartany tsirairay ny fitandremana tsirairay ny rafitra maro samihafa ato anatin'ny fiangonana ny sampana sy ny sampanasa ny vomiera ny fikambana ianao no maly fity azy reny tamin'izay rehetra ny tanterahy azy rehetra mbola ataon'izy ireo tario lalana ho amin'ny fahafoizana misaotra tompo malala fa tia ny fiangonanao ianao ary tia ny mpanomponao satria nanafatra manao hoe rehefa nofidiko simba nariko dia marino aminay tsiray avy tompo ny fitahem-pahasoavana fa Andriamanitra tianay ianao no Jesosy anakao amen aoka hipetraka asika ry havako dia miraha soa antsika rehetra tompoko izay komity izao dia tonga amin'ny fotoana hitondranam-bavaka ny tompiasana isika iraina eo ampipetrahana ihany ny firana fanampiny larana voalohany ny andininy voalohany
isika ry havana hitsangana hivavaka isika ao anatin'ny vavaka dia handray anjara mivantana ny fiangonana ka rehefa miteny ny mpitarika manao hoe ry tompo Andriamanitra io dia mamaly ny fiangonana manao hoe hatanjaho ny fiangonanao hijoro ho vavolombelonao. Rehefa miteny ny mpitarika manao hoe ry tompo Andriamanitra io dia mamaly ny fiangonana manao hoe hatanjaho ny fiangonanao hijoro ho vavolombelonao. Hivavaka isika ry havana. Raha io etia ampanombohany zao taom-piasana 520 izao dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ry tompo Andriamanitra io tsaronay amin'ny finoana mafiorina sy ny fanantenana velona ny teninao milaza hoe ary ambony ty vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainany tsy hita tsy haharesy azy. Mazava Andriamanitra ny vinany fiangonanao ila hoe vontosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ankinina eo ampelantananao ny azakazaka masina tanterahanay manerana ireo synodam-paritany 730 maneran-tany. Hazakazaka masina mba hampanjakana ny fahamarinana, handraisana anjara amin'ny famerenana amin'ny laon'ny tontolo iainana, hampiorenana ny fiainam-pianakaviana amin'ny fitiavanao sy ny fiadananao Andriamanitra, ary ijoroana vavolombelona ny amin'ny fitiavanay ty tandrazanay malalanay ity, ka hanoheranay ireo toetra rehetra mamoehitra mambotry ny firenenay. Ry tompo Andriamanitra io ianao no nifidy sy nanendry ireo tompon'andraikitra samihafa mitarika ny fiangonanao, hatrany fotona any amin'ny vondron'olona mpiara-mivavaka, ny zanam-piangonana, ny fiangonana, ny fitandremana, ny synodam-paritany 730 ka hatraty amin'ny fohy be. Ampiorenao amin'ny finonanao izy ireny ka omeo fahendrena sy hafanampo hiasany amin'ny tahotra sy ny hovitra hikatsahany hatrany izay ampandrosona ny fanjakanao Andriamanitra ety an-tany. Ry tompo Andriamanitra io apetraka eo ampelantananao Jesosy ny asa fanabeazana sy ny fampianarana tanterahany fiangonanao, na ny endreketany departementany sekoly izany, na ny tanterahany ny anivony université FJKM Raveljon, mba ho sehatra hafana mitoro ny filazantsara izy ireny amin'ny ankizy sy ny tanora ary ny lehibe, nefa koa ho sehatra hibeazana sy hanovozam-pahalalana, ampandrosoy ny asan'ny sekoly sy ny université Raveljon, mba hitoy hatrany ny mahalohany fa tsy rambony azy ireo amin'izany sehatra izany. Ry tompo Andriamanitra io fanambogoavana ho tanterahan'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fampamokarana ny fanana ny fiangonana, ho zary fantso-pitoriana ny filazantsara sy ho loha ranombola maharitra anoanana ny asa fitoriana. Tonononay manokana etona Jesosy ny loha ranoaina sy ny toeram-pitsaboana FJKM zay tetika asan'ny fiangonana eo andalam-panatanterahana ankehitriny. Isaoranay ianao ny firosony asa, arangatahanay aminao ny hazahoana haingana ny taratasy rehetra ara-panjakana ahafahana mampiroborobo sy manatanteraka ny asa. Apetraka ampelantananao ny enti-manana rehetra ara-pitaovana sy ara-bola mba hampiodina ifeno ireo tetika asa ireo fitoriana ny filazantsara sy ho loha ranombola maharitra ho an'ny fiangonana. Ampirisiho sy toano ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany amin'ireo ezaka ho fampamokarana ny fanana ny fiangonana, tsy aty anivon'ny foibe ihany fa eny anivon'ny synodam-paritany sy ny fitandremana ihany koa. Ry tompo Andriamanitra io mivavaka izay ho an'ny kristianina FJKM maneran-tany rehetra, mba ho kristianina miorina tsara amin'ny finonanao Jesosy Kristy, tsy ho kristianina amin'ny lela sy amin'ny fihetsiketsehana ivelany fotsiny, fa ho kristianina tena mitafy anao Kristy ary vonona hitoro ny vilazantsara sy atoky anao ninonino na hitranga Jesosy. Ry tompo Andriamanitra io tonononay manokana ao anatin'izao vavaka izao ireo fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM maroa mbola tanterahana amin'ity taona ity, mba sehoany voninahitra ao Andriamanitra, omeo fahasalamana, finona, fahendrena avy amin'ny fanahy masina sy fahatahorana anao Andriamanitra ireo mpiandraikitra foibe misa zato, mba handray fanapahan-kevitra mifanojo amin'ny sitraponao Andriamanitra sy ny fahendrenao Andriamanitra, ka hiasa ihany koa amin'ny tahotra sy ny hovitra, nefa koa amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana sitraka avy aminao Andriamanitra fa tsy sitraka avy amin'ny olona. Ry tompo Andriamanitra io raha sitraponao Andriamanitra
dia ho tanterahana ny 13 ka hatramin'ny 20 aogostra ho avy izao any taolagnaro ny synode lehibe FJKM malarana faha-20 hanapahana ireo hevitra samihafa ampandrosoana ny fitorinany filazantsaranao ary hifidianana indray ireo mpanomponao handrafitra ny brofo be hitarika ny fiangonanao aoka ny fanahinao masina irery ihany no hambomba sy baiko ny olona rehetra fidina hiatrika izany synode lehibe izany ary raha vao Jesosy izay fikasana rehetra sy kajikajin'olombelona mifanohitra amin'ny sitraponao Andriamanitra ka saina ampiarina mialoha sy mandritra izany synode lehibe izany ka na ny hevitra tapaka na ny olona zay voafidy dia samy vokatry ny fahendrenao sy ny fahamasinanao Andriamanitra ary ny safidinao Andriamanitra irery ihany tahio mba ho lavorary ny fiomanana rehetra zay tanterahana dieny zao ary tantano sahady tsy ho tradoza ireo rehetra zay hiatrika izany fotoana izany na ny mpikarakara na ny mpivory ry tompo Andriamanitra io anao Andriamanitra ny fiangonana ka orenao ty anatinay ny finoana ny fiarovanao azy amin'ny mety ho fahavalo rehetra ka ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara ne dia ho fiangonana velona ho fiangonana vavolombelona ny fitiavanao Andriamanitra ka hikasaka hatrany izay anjakana izany fitiavana izany eto anivon'ny firenenay amin'ny anaranao Jesosy no anononana izany vavaka izany amen mipetraka ny fiangonana ry havana izao dia hanana teny atao amintsika Andriamatoa filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara Andriamatoa filoha omenanao ny fitenenana atolotsika ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra ry havana malala zao fotoana ionantsika izao dia fotoana iombona ny mpianakavin'ny finoana ary fotoam-pifaliana no ny amin'ny taom-baovao ka dia tia anasanareo aloha mba raisotanana aloha zay avisy havananao eto dia lazao manao aminao aneny fiadanana ary misy tsy mihetsika mihitsy dia gaga ianao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tsy miova ho maly sy neo ary mandrakizay ry havana malala za dia manao vazivazy manao hoe za nampampianatra malagasy matianina aza za tsy mba miditra mihitsy amin'ny adevitra fanaonareo manao hoe tratry ny taona sa nahatratra ny zavatra fantatra ao maha-kristiana ady zao arabainy ianao nomen'Andriamanitra taona vaovao fanomezan'Andriamanitra io ry havana malala ka tratrany ianao tsara na tratrany ianao tsara misaotran'Andriamanitra tsika ry havana fa fanomezana sarobidy ny tony taona sy ny tompon'andro havelomana vaovao isa-maraina ny famindrampon'Andriamanitra fa vaovao isan-kerinandro ny famindrampon'Andriamanitra vaovao isam-bolana ny famindrampon'Andriamanitra ary vaovao isa-taona ny famindrampon'Andriamanitra dia misaotran'Andriamanitra tsika ry havana malala afaka misitraka izany famindrampo havaozony izany te hitondra fisaorana izay ry havana malala misaotra anareo tena tsy hanavaka mihitsy ary tsy hanonona na iray aza fa misaotra anareo rehetra tsy hakanavaka ry havana malala misaotra anareo ny amin'ny fiarabana rehetra zay nataonareo nisy ny sasany nandefa SMS mety tsy voavaliko le SMS sasany fa saturé ny telefonako ny amin'ny fahamarony misy nandefa tany amin'ny WhatsApp misy nandefa tany amin'ny mailako misy nandefa taratasy firarian-tsoa ary nisy moa zany dia tsy naharitra mihitsy fa dia niantso mivantana tamin'ny alalan'ny finday zay tsy voaraiko moa zany noho ny fahamarona dia ialantsiny etona ry havana malala misaotra anareo ry havana ary dia miombona amin'ny apôstôly Paoly zay rehefa niteny tamin'ny Tesaloniana izy manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo zay fa misaotra anareo zay noho ny inona noho ireo firarian-tsoa zay nataonareo sika ry havana malala dia malagasy ary amintsika malagasy dia lazaina manao hoe ny teny soa sakafo ny teny soa sakafo dia rehefa mandray an'ilay teny soa ianao zany mahatsiaro voky zany ary tena mahafinaritra ry havana malala ny raha reny teny soa nalefanareo reny misaotra ny amin'ny soratra masina izay nalefanareo ry havana malala ireo andiny soratra masina samihafa nalefanareo tamin'ny endriny samihafa na ny natolotra teto androany fotsiny ihany azy
misaotra indrindra ry havana malala ny amin'ny fanomezana izay nataonareo. Vola moa zany ny tena natao, fa misy koa misy mivola fa misy mivorona. Samy tonga tany aminay daholo reny ry havana malala ary dia tena ankasitrahana anareo. Reny moa zany le lazainy Jesosy no hoe zay mandray anareo dia mandray ahy. Ary manome na dia raha mangatsika zany kopy aza dia tsy ho very mivalim-pitiany. Raha marina zany ry havana malala Jesosy nge zany ny tena mandray an'izay atolotrareo anay e. Dia zay zany mampita amin'ilay misaotra ho Jesosy fa voaray le valopy sy le vorona. Fizy ny nanome ry havana no nandray ry havana malala dia izy koa no hamaly fitia anareo. Fa misaotra indrindra ry havana malala ny amin'ny vavaka. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona fa misitra ny valimbavaky ny fiangonana. Tsapanay miantefa aty anatinay ny hery ny vavaka izay akariny ny fiangonana manontolo. Ary mahafinaritra ny mahatsapa aminay mivavaka ny fiangonana ary mihaino vavaka Andriamanitra ary dia mitondra ny valimbavaka. Dia misaotra indrindra ny amin'izany rehetra zany ry havana malala. Ankehitriny dia te hanolotra tsodrano anareo koa izay, satria nanolotra firarintso anay ianareo ary dia averiny aminareo ny Deutéronomie 2:20. Presaka aminareo tanora eno tsara amin'ny fiteniko azy zany Deutéronomie fa tsy Deutéronomie akory. Deutéronomie 2:20 andinina 2:20 zay nilazany ny tenin'Andriamanitra aminao hoe ary masony Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatreo amin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Dia mba ho tanteraka aminareo isam-batan'olona zany, ho tanteraka aminareo isam-pianakaviana, ho tanteraka aminareo isam-piangonana, ho tanteraka aminareo isaky ny sonam-daparitany. Eo misetra misy antsika tsirara avy dia mba ho tsinjovo ny mason'ny tompo isika hamakivaky ity taona ity. Ty taona ity ry havana malala dia amaranana zao fempitom-piasana zao. Ary rehefa nieritreritra dia nanapa-kevitra hanoratra boky kely anankiroa. Ireto izany boky zany. Ny boky anankiray ry havana malala dia boky kely nataoko lohateny hoe boky kely ny fiatream-pahoriana. Boky kely ny fiatream-pahoriana. Miatrika fahoriana amin'ny endriny samihafa isika. Dia misy fahazavana omen'ny tenin'Andriamanitra antsika hoenty miatrika izany. Raha misy mila azy nareo rehefa mirava dia isy olona hivarotra azy etsy 2,000 ariary ny vidiny. Ty zany atao mangarara tsisy akofonifonina ohatran'ny voanatsindrana. Fa ny boky kely anankiray faharoa ry havana malala dia ty boky kely ty, boky kely ny veloma. Ary ty zao no atolotro ho anareo. Ny zavatra ambarako eto zany zao dia ato anatin'ity boky ty manontolo no soratako mba hipetrako tantara. Rehefa Jekema malala ho aminareo anie ny fiadanana. Vanim-potoana manokana eo amin'ny tantara nefa Jekema zao diavintsika izao. Manokana satria tato anatin'ny 7 taona niorena nefa Jekema dia sambany no hisy filoha nefa Jekema mandeha isotro ronono eo am-pierinasa. Hatramin'izay zany misotro kafe zao isotro ronono amizay. Ary ty ry havana malala ny taom-baovao farany iarahany aminareo amin'ny mahafiloha nefa Jekema manay. Tao alina ny 7 taona niasana. 7 taona zay hifarana amin'ny 20 Aogositra 522 rehefa ho vita soamantsara ny synody lehibe faha 20 ary ho voafidy soamantsara izay ho filoha nefa Jekema vaovao handimby anay. Araka ny nambarany rahalahy mpiara-miasa filompanampo laika ao amin'ny Brao mpiandraikitra foibe teo. Koa nambola hifankahitombienombieny azy isika. Efa feno daholo ny diariko hatramin'ny 30 Desambra zao. Dia izao ny fotoan-dehibe farany ionantsika eto. Koa misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo rehetra tsy hankanavaka izay. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiarah-miasanareo no natontosana izay fempitom-piasana roa nitondranay nefa Jekema izay. Koa iombonanay ny tenin'ny apôstôly Paoly raha nanao veloma ireo loolo ny fiangonana tany Efesosy izy nanao hoe ary ankehitriny
izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra so amin'ny teniny fahasoavany zay mahay mampandroso sy manomelovanareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Ny asan'ny apôstôly toko 2:2-3 zany. Ary ireto no afatra ifanaovantsika veloma. Voalohany, vontosy filazantsara hatrany i Madagasikara. Vontosy filazantsara hatrany i Madagasikara. Ny fitoriana amin'ny filazantsara no antom-pisin'ny fiangonana. Ny fiangonana manamaivana ny fanaovana tafika masina, ny fanorenana vondron'olona miara-mivavaka, fananganana trano fiangonana, dia fiangonana mihemotra ho amin'ny fahafatesany. Fa rehefa tsy hanao isika dia hanao eo amin'ny toerantsika ny hafa. Izy hihanaka sy hitomba amin'ny ambaindainy, isika hihena sy hihalevona. Efa tena niezaka isika, ary iteranan'i Jesosy ny fanahy masina nanentana antsika izany. Saingy tsarovy izay nambaranay matetika hoe how little is done, how much is to do. Endre ny akely ny vita sy ny abetsaky ny mbola hatao. Zay efa najoro atao zay avelona tsara. Zay efa natomboka tohizanako vita hatramin'ny farany. Izay tokony hatomboka hirosona ampahavitriana. Manoloana ny fianaky ny fanompoan-tsampy, ny fihitaran'ny fivavahana hafa, ny firongatry ny tsy finoana, ny fiemora ny fiangonana ny velany. Mainka koa ilaina mihoatry ny hatramin'izay ny antso hoe vontosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Raha sanatria hanadino zany ny FJKM dia ho teny foana ny vinantsika hoe mbolo firenena kristiana, izany hoe hahafahan'ny fiangonana mitory ny filazantsara ny kristian-kalalana i Madagasikara amin'ny taona 2024, zany ato anatin'izao taona ho avy. Ko hafarany ianao ry FJKM mo vontosy filazantsara hatrany i Madagasikara. Zay ny voalohany. Faharoa, efa ho ampitiavana hatrany ny adidinareo. Efa ho ampitiavana hatrany ny adidinareo. Ny adidy sy an'olon-dratsy hoy ny fitentsika malagasy, koa nasarotra azy amin'ny fiainana. Manahafa ny fiangonana tany Makedonia, araka ny lazain'i Paoly hoe fa tamin'ny fahoriana be ny zantoka etra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny fahafoizany na ny fahalalan-tanany. Koa vavolombelona aho, hoy Paoly, fa araka ny zakany, eny mihoatra no ny zakany azy, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Koritiana 2:2-3 zany. Koa mahery zany avany, ataovy izy azonareo atao, fa hitan'i Jesosy ihany zay atao amin'ny fiangonany. Tena hita sy azo tsapahitanana ny ezaka nataonareo ry havana. Hitantsika teo ny porofony zany, reo le olona nitsangana ny raisin-tanana teo. Jesosy lohan'ny fiangonana no hamaly fitia anareo. Dia ho tanteraka aminareo anie nitsodrano manao hoe ary zay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy ahabe ny voa hafafinareo, ary hitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo, ka handroso amin'ny itsim-po zay mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra, araka nefa nambarany filohan'ny komity ny fisotrondronono teo. Koritiana 2:9-10. Fa anao viezaka manokana akory havana ny fampamokarana, hananana loharanongola maharitra hampiena ny vesatsy ny adidy, zay efa nyroso mitozoa, zay mbola tsy niainga manomboa. Fa raha vitatsika zany, ny fiangonana handroso, ny ambaindainy ny filazantsara hitatra, nefa mivaoka an'Andriamanitra tsy ho vakitratra. Zay moa tsy nitanjo ny fampamokarana io. Ny fiangonana mandroso, ny ambaindainy ny filazantsara hitatra, nefa nivaoka an'Andriamanitra tsy ho vakitratra. Ary ny fampamokarana ry havana malala dia tsy voatery hanomboka amin'ireny vola lehibe akory, fa afaka manomboka amin'ny fiompiana
akoho gasy lahy iray sy vavy ray monja aza nahita an'izany atany fitsidiana nataoko ry havana malala fiangonana nahavita diby ary ny loharanymbola nazony afitaniny etety niompy akoho gasy lahy sy vavy ray zay rehefa nompiana nanjary zato ary efa namidy dia nahavitana ilay didy tsy zava-miafina zany ry havana malala fa azo atao tsara anao viezaka manokana ny fampamokarana fa tsy afaka mentehitra amin'ireo loharanymbola nahazatra hatramin'izay intsony isika ry havana toy ny rakitra ny fanomezana ny vokatra sy ny sisa ilain'ireo ary tsy azo ajanona satria maty ny finoana tsy misy asa araka ny Jakoba 4:5 saingy tsy ireroireintsony no ianterantsika hoety miatrika ny fampanotrona ny fiangonana sy ny fanantarana fitoriana filazantsara vanim-potoana vaovao mitaky fomba fiasa vaovao ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny taoriana ny Covid-19 na isika manaiky hihavao dia ho velona na isika hifikitra amin'ny mahazatra dia ho levona ho afarany ianao rehefa JKM efa ao ampitiavana hatrany ny aditinareo zay ny faharoa fahatelo lolo avy an-tampony lohatrany ny fiombonana sy ny fitiavana lolo avy an-tampony lohatrany ny fiombonana sy ny fitiavana sempotry ny ady maneran-tany sika ry havana malala fa antsona kosa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay fihavanantsika araka ny Efesianina 2:12 handala ny fiombonana sy ny fitiavana dia atomboy ao amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana misy atsika izany avelo anjaka ao Kristy ilay andrina ny fiadanana dia hahay mifamela heloka sy mifandefitra mifankaty isika velomy tsara ry havana malala ny herinandro amin'ny fianakaviana efa ao ny boky no man'ny komito amin'izany mba ho tapitra zany dia mba afaka hiaina an'izany tsika zay mbola tsy hafa nanomboka atomboy na ho vitsy aza ny tonga am-piandohana zay efa nanao zany tohizo sy atsarao hisiana vaovao hatrany tsy fihetsiketsera no ataontsika ry havana malala fa ezaka hananana tokantrano sambatra araka ny sitrapon'Andriamanitra anjakany ny fiadanan'i Kristy fa raha miteny hoe lolo avy atampony lohatrany ny fiombonana sy ny fitiavana dia hivelomy ato anatin'ny fiangonana koa izany fiombonana sy fitiavana zany atsaro ny ady ny fifanaratsiana ny fitaovan-tserasera fa voasoratra hoe raha misy olona toa tia ady dia tsy manana zany fanao zany isika na ny fiangonan'Andriamanitra Koritianina 1:12 zany raha mitovy ny baibolitsika miombona amin'ny ezaka atao aty amin'ny foibe miombona amin'ny tetikandro sy ny tetikasa ny sonadapartany fa za samy mihevitra ny azy avy ihany ianareo isampitandremana ary ianareo antsoina hoe fiangonan-dehibe ny voalohany anome ohatra alainy tahaka amin'izany nanavao ireo tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga andrafitra foibe synodam-paritany fitandremansika ary mbola hanohy izany hatrany amin'ny synoda lehibe aoka izay tsy voafidy tsy hitsangana ho mpanimba ny asan'ny voafidy fa ho mpiara-miasa amin'ny fitiavana hatrany ihany aoka izay voafidy tsy irehare ka handrodana be fahatany zay nataony teo aloha na hanilika sy hanangana ho fahavalo zay nitondra teo aloha fa tsy fahafahambaraka akory ny tsy voafidy ato amin'ny fiangonana satria Jesosy alohan'ny fiangonana ary tompony asa no mifidy amin'ny alalan'ny fiangonana zay olona tiany hiasa araka ny toerana ilany antsika avy fa samy ilain'i Jesosy sika fa ny toerana no samy manany azy raha misy toerana nirinao nefa tsy nahavoafidy anao aza malahelo any amin'izay ilany Jesosy anao no hitahiny anao ray soarem-pahasoavana ry havana malala ho an'ny asan'Andriamanitra ny fisian'ny fifandimbiasa toerana ka tsy hijanonona ny olona iray eo amin'ny toerana iray ela loatra ary ny olona mifandimby toerana ho iaho matetika ary aveliko eto indray tsy tokony hifanangana ho fahavalo fa zao koa ry havana tsy fahadosoana mihitsy ny miara-manolo tena amin'ny fifidianana eo amin'ny toerana iray
tsy toetsaina kristianina no ko hoe raha miara-mitsangana aminao amin'ny fifidianana amin'ny toerana ray dia mitsangana ho mpifanina ny ifanandrina aminao. Tsy toetsaina kristianina no milaza hoe ny tsara vilona tsy tamiko ianao fa ianao mba teo voafidy, za efa nitsangana, ninao mbola nitsangana ihany, zaho azo tsy voafidy. Any aminareo moa tsisy an'izany. Vakeo ry havana malala ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Raha nifidy izay isolan'i Jodasy Iskarioty ireo mpianatry Kristy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany io, 19:20 napetraka ny masotsivana ny amin'ny olo fidiana. Eo amin'ny 19:20 natolotra ireo kandida ka mario tsara fa rôla no indray niara-nitsangana teo. 19:20 dia natao zao vavaka zao, zay vavaka tokony ataontsika koa rehefa manao fifidianana antsika hoe ianao tompo zay mahalala ny fon'ny olona rehetra, asehoy izay nofidianao amin'izy ireo lahy ireto mba hahazony anjara amin'izao fanompona sy ny maha-apôstôly izao zay nialany Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Tonga amin'ny 19:20 dia natao ny fifidianana na voafidy any Matia. Hitantsika zany olona roa ny ara-nitsangana, fa tsy hoe koa rehefa mitsangana ny anankiray dia tsy mitsangana tsony fa manjary fahavalo raha mitsangana eo. Dia zao koa ry havana, hazony mafy ny fiombonantsika sy ny fankatiavantsika. Aza mifanaratsy na manaparitaka taratasy na SMS na soratra miafina ampielezana hoe aza fidiana ranony. Efa tsy manao an'izany raha teo moa isika fa afatra fotsiny mia, ary ny endry any no anarina fa raha ny adalo no anarina ny lambany no ariny. Ary mamela anao teny manokana ry havana malala momba amin'ny fifidianana ny synôda lehibe ny FJKM. Indrindra ny fifidianana izay ho filohan'ny FJKM. Tsy eo aminareo FJKM vahoaka be ohatran'izao tsony amantsy dia apetraka eto ny afatro. Raha maty ara-pitso dia efa vita ny afatra. Fa tsy mitovy mihitsy ry havana malala ny lalan-tsaina amin'ny lalan-tsaina hitondrana ny fifidianana ivelan'ny fiangonana izany fifidianana izany. Satria izao ny fomba fiasa. Rehefa mivory ry havana malala ny synôda lehibe dia atao aloha ny tatitry ny asa nandritra ny feptom-piasana lasa. Feptom-piasana taoriana synôda lehibe fa 20 zany. Avy eo miasa ny voamiera samihafa mandinika izay asa atao amin'ny feptom-piasana ho avy indray araka mivolavolan-kevitra aroso ny mpiandraikitra foibe. Avy eo miroso amin'ny fivorim-be hanaovana fanapahan-kevitra ny amin'izay asa hatao mandratra ny feptom-piasana vaovao ny synôda lehibe. Rehefa tapaka daholo ny asa hatao, izay vao mifidy ny synôda lehibe. Ka ny fanontaniana iorenan'ny fifidianana dia ny hoe izary no hitarika ny fanatanterahana ireo asa notinapaka ireo. Asa razonao vaoaka kristiana tsara zany. Araka izany ry havana malala, tsy ny programna asan'izay ho filoha voafidy akory no hataony, fa ny programana asa notapahy ny synôda lehibe. Tsy mila mandrafitra programana asa atolotra ny synôda lehibe zay teo ho filohan'ny FJKM, fa ny ilaina dia olona hanana fanitren-tena sy fahavononana hampahomby ny fanatanterahana izay notapahiny synôda lehibe. Ary io fanapahan-kevitry ny synôda lehibe io raha teo no hanaovan'ny tatitra miaraka amin'ny mpiandraikitra foibe ny tarihany rehefa tonga ny synôda lehibe manaraka. Ny zo manokana anana ny filohan'ny FJKM ry havana malala dia ny fandrafetana ny vina hitondrany izany fanatanterahana ny tapaky ny synôda lehibe izany. Vina izay ankatoavy ny mpiandraikitra foibe ho lasa vina ny FJKM manontolo. Zany zao no mahatonga n'le resaka tamin'ny vavaka teo amin'ny hoe vina iainantsika dia hoe toso filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ny filohan'ny FJKM manolotra miady hevitra ireo anatin'ny mpiandraikitra foibe dia manapa-kevitra ny mpiandraikitra foibe ary miala mahavina ny filohan'ny FJKM azy izy rehefa tapaky ny mpiandraikitra foibe anjary vina ny FJKM manontolo. Mba tsisy olona temana hoe vina ny amio. Nareo moa tsisy miteny an'izany fa za fotsiny miteny zany. Rehefa mazava amintsika izany ry havana malala dia ny mivavaka sy ny miezaka mitandro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba no anjarantsika. Tsy mahamenatra na mahadiso
ny milaza fa maniry hitany zany andraikitra mahaforoana fitsekemina zany tsy ilana fampelezakevitra be zany nefa tsy ilaina anaovana fivoriana tsokosoko koa ny fahavononana handray andraikitra dia mendrikaja mandrakariva tsy vitsy tamin'ireo naniry hitany zany toerana zany no nyresaka tamiko tany sambava tamin'ny synode lehibe farany teo iny tamin'ny pirahalahiana tanteraka no ny fampiresana sy ny fampitsofana ranoko hoe tsara zany fa apetratsika amin'i Jesosy fa azy ny fiangonana izay sitrapony no aoka ho tanteraka ny fifidianana atao anatin'ny fiangonana ndresako ny fifidianana dia fiaraha-mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy fifaninanan'olombelona akory averiko ny fifidianana dia fiaraha-mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy fifaninanan'olombelona akory revitsekemo loloavy amin'ny tampony lohatrany ny fiombonana sy ny fitiavana tonga eo fahefatra zao omeo laka hatrany ny fanabeazana omeo laka hatrany ny fanabeazana dia raina Jesosy ravana malala zay naniraka antsika fiangonana ko hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra Matteo 7:20 ka endrika ray lehibe anatanterantsika zany ravana ny fanabeazana ataontsika eo ny fanabeazana ny amin'ny fahamarinana araka ny fanapaha-kevitry ny synode lehibe 7:20 tany sambava handresena ny tsy fahamarinana mahatsiravina manapotika izao toy izao ankehitriny fa ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena oabolana 2:20 izay manorona eo ambonin'ny tsy fahamarinana anaty halatra lainga fampiasan-kery kolikoly amin'ny mampahalovana ateraky ny fitiavam-bola sy fahefana dia manorona eo ambony fasika tsy maintsy hirodana na oelana oaingana eo ny fanabeazana amin'ny maha-olo-pirenena antsika toizo ny fotokevitra ny tanantsika farafaratsiny izay nitarihiko anareo tsy atao fitaovana politika ny fiangonana hoy Dr Martin Luther King tokony ampahatsiarovana ny fiangonana fa tsy tompon'ny fanjakana izy ny fiangonana zany na mpanompony fa izy no fieritreretany fanjakana tokony ho pitarika sy ho mpanisy ny fanjakana izy fa tsy tokony ho fiasany naoviana nareo zay manana ny boky heritiavana zany jereo fa ny mitakila 7:70 zany eo riavana ny fanabeazana ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana zay tsy hafa fa tena fijoroana amin'ny mahazanaka Andriamanitra antsika miara-miasa amin'Andriamanitra raintsika izay nanao ny zavatra rehetra ho tsara araka ny Genesis 1:2 ny ezaka fiangonana maitso sy sekoly maitso ary ezaka fambolena azo fihinam-boa dia tsy azo sika hajanona fa mainka koa aza tsy maintsy ho atsaraina izay famboleka azo atao tsy maintsy araha-masoko vanona fa io koa ry havana ny fanabeazana ataontsika amin'ny alalan'ny sekoly FJKM ka nahafahantsika nametraka ny rafitra rehetra ankehitriny vaorona ny antsoina hoe sefampa sekoly fanifanam-pampianatra ho an'ny ambaratonga voalohany hifameno amin'ny antsoina hoe IFRP Institut de Formation et de Recherche Pédagogique izay manofo fanifanana mpampianatra ambaratonga faharoa sy fahatelo ary efa voaorona ny sekoly doctoral FJKM mameno ny fampianarana ambony ao amin'ny Onifran Université FJKM Ravelo John ampiroboroboy ny sekoly FJKM mandray anjara mavitrika amin'ny kitapo iombonan'ny sekoly sy ny 200 ny teti-bolana fitandremana na manana sekoly na tsia araka ny fanapaha-kevitra ny synode lehibe antsika fa raha velona ny sekoly tsara antoka ny ho avy ny fiangonana fohy maso isika raha manadino fa raha lasany hafa hianatra any amin'ny avokoa ny zanatsika hikatona ny fiangonana raha pitso ho tadidinareo zany teniko zany fa raha mirakitra fahamarinana lalina ny teniko hoe zay tompony akizy sy ny tanora ny tompony ho avy dia ho fantatsika ny hevitra ny afatra apetrako aminareo zany tokony ambarako aminareo ravana malala ny fifaliako ny amin'ny ezaka lehibe nataontsika nametraka vinsika hoe anorina sekoly FJKM vaovao miisa 1:70 amin'ity feptom-piasany ity ary namanitratra antsika zany viny zany dingana ihany anefa ny fanondrenana sy ny fanokafana sekoly mahiray zary havana tsy maintsy ampandehanana zany amin'ny fisian'ny foto-drafitrasa mihatsara hatrany ny fananana mpampianatra sady mahay no mendrika ny filazantsara
ary ho tsara fivelomana. Ny fandrafetana votoatom-pampianarana manefy taranakavanina. Koa afarantsika rehefiJekemo omeo laka hatrany ny fanabeazana. Fahadimy mialohan'ny farany. Miorena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Miorena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Nandritra rehefa epitoam-piasana roa ny arantsika ny asa zay ravana malala dia mazava tsara ny teny faneva ny baiko atsika. Tamin'ny fepitoam-piasana voalohany aza menatry ny vavolombelony tombontsika. Timoty 2:2-5. Tamin'izao fepitoam-piasana ifaran'izao ina ny teny fanevantsika? Miorena tsara. Miorena tsara aza miova. Ny Koritiana 1:5-5. Mifofofo lozatany riavana malala ny rivotry ny fampianaran-diso zay mora miely fatratra entin'ny eternety ankehitriny. Fatazontsika mafy amin'ny fomba tsy azo zongozonina ny fanoherantsika ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Ifikirantsika amin'ny fomba tsy hay toerina ny finoana trinitaire inontsika an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ijoroantsika tsy misy marimaritra iraisana ny tsy fampifangarona ny finoana kristianina amin'ny firongo ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana satanika. Izany nandro renantsika ho fiainana efiJekemo mariavana miaraka amin'ny herinandro masina melon'ny Paska, ny herinandro mifanahy masina melon'ny Pentekoste ary ny herinandro sambatra melon'ny Krismasy. Masao ireny hararoto herinandro fandalianam-ponona. Izany koa riavana no hanomezantsika fotoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ao amin'ny liturjiantsika. Ary mamela hanao teny manokana etoana momba zany fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora zany. Tsy hoe satria filohan'ny sekola efiJekemo mandritry ny 9 taona tany aloha, fa satria sarobidy ny heverantsika izany. Ho an'ny ankizy sy ny tanora riavana malala izany fotoana izany, dia ny ankizy sy ny tanora rehetra fa tsy ho an'ny sekola lahadirely akory. Ho an'ny ankizy sy ny tanora izany fotoana izany fa tsy natao hitenenana amin'ny ray aman-dreny akory, na ny ray aman-dreny niteraka na ny ray aman-dreny mpiandraikitra. Za mantsy rehefa mandehandeha dia mandray zao no izy rakizy nareo mifankatiava tsara ary tsika lehibe re tokoa mba mifankatiava. Tsy fanao zany. Fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora io fa tsy tenenanao amin'ny olon-dehibe akory. Ary tenin'Andriamanitra riavana malala no ahorona ao am-po sy ny sain'ny zanantsika fa tsy tantara kely akory. Ny tantara kely dia toan-kevitra ihany fa tsy mahasolo ny soratra masina. Ny tenin'Andriamanitra ny mahavonjy fa tsy ny tantara kely akory. Aleo soratra masina tsy misy tantara kely toy izay tantara kely tsy misy soratra masina. Ny soratra masina ny tokony tadidin'ny ankizy kokoa no ilay tantara kely. Ary fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora zany koa tokony hampandraisina anjara mavitrika kokoa ny ankizy sy ny tanora toy ny amin'ny hira atao. Indraindray atao ilay fotoana ny ankizy sy ny tanora, ny olon-dehibe daholo mira ilay ankizy tsisy mahay an'lira akory. Na amin'ny vavaka iorenany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny zao ary mihoatro ny tamin'ny lasa rehefiJekemo miorena tsara hatrany amin'inona amin'ny tenin'Andriamanitra. Farany fahaenina farany any an-danitra ny tanjona rehefa avy nijoro tsara teto an-tany. Any an-danitra no tanjona rehefa avy nijoro tsara teto an-tany. Hoy ny filamatry ny apôstôly Paoly nyraisinay ho teny fanevana izao fisotrondronona izao. Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Filipianina 2:1-2. I Paoly any am-pigadrana nefa mahasoratra epistily ny fifaliana no nilaza zany. I Paoly efa vonona ho ao amin'ny Kristy izay ambarany fa tsara lavitra araka amin'ny Filipianina 2:1-2. Ary tsara lavitra io any an-danitra io aoriana ny famonoana azo martiora no ny teny zany. Fa iombonanay riavana malala amin'ny fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra iray nanao hoe tsy ny ho sambatra na ny hahazo fahafinaretana na ny siram-pahoriana no anton'ny fiainana fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na inoko hidona na inoko hitranga. Tsy ny ho sambatra na ny hahazo fahafinaretana na ny andro siram-pahoriana no anton'ny fiainana fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na inoko hidona na inoko hiatra.
misaotra anao rehefa jekemao miray aina aminay amin'izany teny fanevy zany misaotra amin'ny fandraisana anjara feno fitiavana amin'ny famitana ny trano fiangonana FJKM ambily Beanabo Kristy fiainana zay no narany io ry havana malala FJKM ambily Beanabo Kristy fiainana satria Kristina Antony Avelomana no soratra ipetraka ery amin'ny Andohalambo ery misaotra anareo mifarimbona aminay amin'ny trano Ambohitrandriamanitra misy faingo miantony izany ny anaran'ilay tanàna nomena azy iny eny Ampomanjaka nambarany filongo komity teo mba hiombontsika no Kristy no antony havelomako ary mifahafatesana azoko tombony mba ho Kristy no antony havelomana fa tsy ny vola i Kristy no antony havelomana fa tsy ny asa i Kristy no antony havelomana fa tsy ny fitadiavana amboninahitra Kristy no antony havelomana fa tsy ny fitadiavana fahefana Kristy no antony havelomana fa tsy ny hotian'ny olona ary efa Kristy no antony havelomana ny endrim-pahafatesana rehetra dia tsy misy fahatiantoka na iray aza fa ahazona tombony avokoa na fantrany zany na fanenjeny na fanalam-baraka na famonoana amin'ny vantana ny fahalemena tsy maintsy editsika kristianina dia izao Kristy tiana ho antony havelomana nefa ny endrim-pahafatesana mety ateraky ny mahany Kristy tiana ho andosirana zay te hanana ny Kristy ho antony havelomana dia tsy maintsy manaiky sy miomana ary vonona hiatrika ny endrim-pahafatesana ateraky zany araka ny fepetra nambarany Jesosy mazavako hoe nazoviny tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra izy Luka 4:7-20 fa raha alaim-panahy isika hikatsaka ny ho mamin'ny olona fotsiny dia henoy ny teny tsy misorona lazain'i Jesosy lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra Luka 4:9-20 ary io Paolo ary ankehitriny olona vano ilako fitisa Andriamanitra sa mila sitraka aman'olona raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy Galatiana 2:10 raha alaim-panahy handositra ny fanenjena ny amin'ny Kristy isika dia haverin'ny apôstôly Paoly amintsika indray fa izay rehetra teko velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia henjehina Timoty 2:7-12 hoy raha teo Jesosy tsaroviny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompotsy lehibe noho ny tompony raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa Jaona 5:20 koa misaora zay manenjika anareo misaora fa aza manozona Romana 12:14 raha alaim-panahy isika ho menatra hijoro vavolombelon'i Kristy eo anatrihan'ny olona dia mampitandrina antsika Jesosy ka manao hoe fa na iza no ho menatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina Marka 4:30 raha alaim-panahy isika hiferinaina ny amin'ny fitsaratsarany hafantsika dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsarany Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy Koritiana 2:5-10 koa mijoro tsara fa any an-danitra ny tanjona rehefa avy nijoro tsara teto an-tany dia indray ry havana malala ny afatra hifanaovantsika veloma tena veloma mihitsy moa zany izy ny V votoso filazantsara hatrany Madagasikara ny E efao ampitiavana hatrany ny didinareo ny L lolo avy an-tampony lohatrany ny fiombona sy ny fitiavana ny O omeo laka hatrany ny fanabeazana ny M miorena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny A any an-danitra ny tanjona rehefa avy nijoro tsara ety an-tany manantena hitanareo any an-danitra ary n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra eo hivandro firaisana
hanatona ny toeram-pitsabonina raha manandalana any amin'ny parking zany a fa tsy salama ao madame Janine. Tonga eo amin'ny fotoana zay hamaranana izay zany no afatry ny filohan'ny FJKM izay somary lavalava satria marina fa afatra farany iarahany amin'ny mpino kristiana FJKM satria mamarana ny toampiasana izy dia mamarana ny fotoana eto amin'izao TPM ivato izao isika amin'ny alalan'ny hira antema fa 40. Tomoera tsara rala ka azony ny fampianarana natolotra zay nampianarana nareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika zay fa tiantsika ka nanome antsika fampinonana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fo nareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka sika tompoko. Dia atolotra antsika ny fandaminana avy amin'ny sekretera jeneraly. Toy izao ry havana no fialantsika amin'ity toerana dia totosa teo ary tamin'ity anio ity izay fampiompivavahana nitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM Mianakavy sy ny taom-piasana
fahadimy amby roapolo amby roa arivo izay. Ny nitarika ny fotoana moa dia Andriamatoa Rakotobe Rajaomanjary Toda Hery Sompitandrina, mpanolontsaina ao amin'ny biraon'ny mpiandraikitra Vohibe. Ny nitondra ny ten'Andriamanitra kosa dia Andriamatoa Andriamampianina Zaka Arimasy Mpitandrina, filoha mpanampy ao amin'ny biraon'ny FJKM Vohibe. Ary ny laza ny filazan-draharaha dia ny docteur Rakotondrainy Jaona Mpitandrina, sekretera jeneraly. Ny nanao ny fotoana ho an'ny ankizy 10 minitra ny sekoly alahady dia Andriamatoa Razakary Von Charlot Patricien, mpitandrina toy ny sampana sekoly alahady. Ny vavaka alohan'ny vakiteny dia Ramatoa Randrianja Voangy, mpitahiry vola ao amin'ny biraon'ny mpiandraikitra Vohibe. Ny namaky teny kosa ny teny voalohany Ramatoa Rakotondrainy Domoina toy ny département sekoly, namaky teny faharoa Andriamatoa Robson Ratlalaina Joary, mpitandrina toy ny départementan'ny fiangonana. Ny namaky ny teny fahatelo kosa dia Ramatoa Andry Nirina Verso toy ny départementan'ny mpiasa sy ny vola ary ny fananana sy ny fampamokarana.